Alarobia 2 Septambra 2024 miraba tonkolasy tompovavy Alarobia 2 Septambra ary dia manatitra ny araba mba ampirarintso ho antsika mianakavy na ho an'ny eto Madagasikara na ho an'ny any ampitan-dranomasina miaraka eto isika ao anatin'ny oraro mahery hitondrana famakavakana sy fandalinana ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny izany. Ety ampiandohana dia ambara dia melo zany fa manana vahiny isika dia eo ny renim-pianakaviana anankiray izay niasa tamin'ireny orinasa afakabo reny izy tany aloha tany noho ny fitrangan-javatra teto amin'ny firenena dia very asa izy lasa chômeur izy zany tsisy asa intsony ny tena tsy maintsy mivelona ny fianakaviana sy ny ankohonana tsy maintsy velomina ary na hoe vehivavy ary izy dia niezaka ary dia lasa verina sehatra ny fambolena sy ny fiompiana. Rehefa tonga tao amin'ny sehatra ny fambolena sy fiompiana nefa izy dia mbola tojo olana indray momba n'izay tontolo izay ary dia hoentiny eto izany resaka ifanaovana amina renim-pianakaviana izany. Ao aorianan'izay dia mbola misy ihany koa vahiny hafa miaraka amin'ny faniry Razafy Manantany zany dia olom-pirenena anankiray nisy nampiasa ny karapanondrony tamin'ny fotoam-pifidianany reny. Tsy nahalala izy fa rehefa nampiasaina izany karapanondrona zany taty aoriana dia efa nisy ny teny hoe efa nisy nampiasa ty karapanondronao ty dia lasa olana be le izy indray no lasa sahirana. Hitantsika amin'izany fa zany ny trangan-javatra misy eto amin'ity firenena malagasy ity amin'izao fotoana izao ary mbola ho avy eo ihany koa ny solombavambahoaka fetra izay voavita amin'ny alalan'ny tiko Madagasikara teny amin'ny boriboritany fahadimy hitondra famakafakana ihany koa izy. Izay rehetrarehetra izay no atao hoe endrikendriky ny fandarana amin'ity indray mitoraka ity ary tsy adonona ihany koa ny resaka momba ny fivorian'ny Assemblée Générale eo anivon'ny firenena mitiambana ny New York ny États-Unis izany satria dia manaraka akaiky an'io ny malagasy inona no avoakan'izany fivoriana izany raha ho an'ny Madagasikara manokana. Izay no hoe tonkolasy tonkovavy fa miaraba Andramatoa Miara aloha zany tonga eto amin'ny plateau-ny Miara Manonja miainga eto amin'ny MBS Nosy-Patrana. Faly miarabanao dia faly miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra manaraka n'izao fandarana Miara Manonja izao dia misaotra ny MBS nandray anay afaka hitondra ny famakafakana sy ny tatitra momba ny zava-misy mba hitarihana ny saintsika malagasy rehetra andinika sy hamakafaka tsara amin'izay ho diavintsika meloha dia hitatara aminareo hitatara amin'ny vahoaka malagasy ny zava-misy ny ainana taloha sy ankehitriny dia izay dia misaotra anareo mifandraisana fa tena fifaliana lehibe hoe afaka mitondra ny hevitra sy ny fahatakarana ny zava-misy eto amin'ny firenena. Eny ary ka ny antsika moa tsisy zavatra foronina ny zavatra teneny eto fa hoe zavatra iainana isan'andro nambara omben'ny amin'ny hoe betsaka ny very asa fa diranovana ny vahoaka malagasy ka dia aloha misy ny olona zay miaina an'izany fisehoan-javatra izany netinety ny fiainany tany aloha tsy tenenina hoe tena nety be zato isanjato fa mba hoe afaka ny aina toy ny olon-drehetra amin'izao fotoana izao manahoana ny situation zany amin'ny ankapobeny ary dia omeko anao avy hatrany ny fitenenana Ramatoa Miara ianao dia mpiasa tamin'ny orinasa afakaba na zone France nanahoana izay sehatra izay aloha ny ainanao azy firy an-trano ianareo nanahoana ny fiaina tokantrano ianao ihany koa tamin'izay asa izay zany hoe ny tany alolo zany no tantarainao mba ho fantatry ny mpiainao antsika sy ny ampijerentsika amin'ny Miara Manonja. Tompoko mpiasa tamin'ny orinasa afakaba tamin'izany fotoana izany tamin'ny andron'ny Flora Valomanana tamin'izany teto Antananarivo dia marobe mihitsy mpiasa tao anatin'ny orinasa io tamin'izany
tsy araka ny commandin'izany agoa zany fa tena miasala miasandro zany hoe tsy andronao koa zay aparain'ny andro zany a fa raha mifito sasany orinasa miditra ampiasa lasa ingany ianao miditra amin'ny enina sitranay ianao fa mahazo bonus betsabetsaka zay vitanao ny andraisanao karama fa afaka miasa tsara ianao miasa mafy ianao mandray vokatra ianao de fifaliana ho anao no mamparain'ny andro hoe ndeha hiasa anararoatra n'izany hoe misy commande be dia be dia miasa daholo ny ankizy ary tamin'izany fotoana izany na tsy manana CPE ary fa nay nanambatrisa sy nafanala na hoe plus ou moins ozy ny fiteny amin'izao asa tanana ihany koa dia afaka niasa tamin'izany orinasa izany dia nahazo nisy fidiram-bola zany ho an'ny olona rehetra dia za anisan'izany ny asa tao amin'izany orinasa izany nandritry ny 10 taona teo eo tena hita hoe na dia hoe tsy hoe tonga lavatra aza le fiainana miaina kokoa izay menakavy toa hoe tsy misambotra tsy mitrosa fa velona sakafo tsara mitafo tsara ny ankizy mianatra firy an-trano nareo miara-miasa ianareo izavy miasa ao an-trano enina mianaka izay za rery ny asa tamin'ny zone France fa ny vadiko izany nanao fiompiana kely tsotsotra mifanampy eo fameno tena nety tsara dia hitanao hoe tsy mahakivy tamin'izany fotoana izany satria sokatra eto raha miala ato amin'ny orinasa ray ianao telo andro ianao dia efa tafiditra indray ny amin'ny orinasa ray fa misy mandray foana zay le vokatra le agoa zay ny agoa tamin'izany ny commandin'izany agoa zany rehefa tonga dia mahafinaritra be hoe tonga indray miasa tamin'ny amerikanina tonga indray ny commande tena miasa tena fifafinaretana miasa amin'ny orinasa afakaba taty aoriana amin'izay rehefa tsy niasa amin'ny orinasa afakaba tsony zay vao niditra tamin'ny sehatra ny fambolena fa ampitahiko fotsiny zany orinasa afakaba sy ny orinasa amin'izao fotoana izao tena mahita hoe inona aloha no nitranga atao hoe satria nisy ohatrany hoe teteza mita kely zany tao niasa tamin'ny orinasa afakaba ianao lamina tsara dia avy eo tateo aoriana mivadika taty amin'ny resaka fambolena sy fiompiana nisy zavatra elanelana zany tao mba azonao tantaraina kely ve rehefa nisy ny ataoko hoe za tsy hiteny hoe fanakorontanana na inona fa ataoko hoe fiovan'ny fitondrana teto amin'ity firenena ity nanantena mihitsy ny malagasy rehetra hoe tena iova ho tsara araka ny fampanantenana ny sorona teo zany président Miara Valmanana fitondrana hafa tao aoriana dia teo koa no nahatonga ny agoa tapaka dia lasa ny nkatona daholo ny orinasa afakaba ny akabiazany ary zay mbola velona hatramin'izao mitsopozipozy mipiasa rehetra tao aona ny somasy tamin'ireny nareo ve tratran'ireny nisy fotoana tratrany somasy teknika aloha zany zay tamin'izany fotoana izany dia avy eo rehefa tapitra ny telo volana dia fanenana piasa fanenana akolaka satria fanalana akolaka misy fotoana zany fanalana fomba miatso afindra ny lavitra be ianao dia dikan'izay ianao mety ho tara lava dia mahazo miza-pe ihany mety tsy avita reraka dia tsy maintsy hiala ho azy dia rehefa tratra ny fanalana akolaka dia teo amin'izay zany tapa-kevitra hoe tena tsy mety tsony ity dia izay vao nifindra tany amin'le fambolena sy fiompiana fa ty ampitahakely amin'izao fotoana izao fa zao mianatra mpianatra manana diplôma tena hoe mikely aina fa mitotototo hoe tsy mitotototo eroa fa tsy mahita asa ianao very fanantenana zany na le ray aman-dreny mba hoe mikely aina ohatranazy zao zany mikely aina hoe nampianatra ny zanako tamin'izany anatra tamin'izany asan'ny orinasa afakaba zany fa avy eo le ankizy tena sahirana vao mahita asa mba asa tsy tena mahavelona koa zany fa hoe fitazomanaina fotsiny raha any amin'ny dokotera fitazomanaina fotsiny hoe mba eo miaina kely satria mereraka le toe-pirenena amin'izao fotoana izao zay orinasa afakaba mijoro miala tsikelikely mandositra eto ary ny fanjakana tena ny fanjakana amin'izao na amin'ny fampanantenana hoe amorona asa tsy hoe izy akory na amorona asa fa izy no hitarika mpamatsy vola zany ampiasa ololeto reo mpamatsy vola ireo nefa hitanao fa tena miemitra ary zay mandroso tena manao tsobo-drano raha miangalo hoe mandingana ndray mandingana dia mieritreritra ny verina amin'izay fanapahan-keviny satria tsisy antoka le volany
fa tamin'izany androna izany tena hoe azo antoka ny volany dia mitobaka eto ny mpanafatretana sy ny mpanao komandy mitobaka eto amin'izao zany a zay orinasa mitsangana indray a na vinoana akolaka na mitsoka matanjaka fotsiny zao mitsoka matanjaka satria tsisy tombony ho azo tsony fa satria ny orinasa mitady tombony izy tsy fantatra tsony dia le mpiasa madinika zany a le vahoaka be dia be maro anisa no lasibatra ao anatin'le fitantanana tsy milamina le fitantanana tsy mahomby le fampanantenana zany hoe orinasa na ame asan'ny tanora tsy misy raha tadidiko tsara ny fitondra le milaza hoe manangana fotodrafitrasa dia mahazo asa misy asa miforona zany ane ohatrany hoe asa tselika voafetra hoe heritaona roa taona dia vita io asa io dia tsisy miasa tsony dia makaizy ireo olon'ireo avy eo fa ny asa ilain'ny tanora sy ny taranaka malagasy amin'izao fotoan'izao mba hiainany asa maharitra zany hoe tafiditra ato amin'ity orinasa ity izy dia miainao izy retirety eo izy ohatrany ianareo zao hoe folo taona ny ianao dia very eo ianao raha eo anao no voitady asa ny tena efa reraka taty tsisy andray anao tsony efa tratrin'ny fepitaona zany ianao hoe hiasa firitaonao aminy ianao dia zay dia tsy mandray tsony izy satao ny France mila toe-batana en forme miasa tsany maraina sy alina zay no natapa-kevitra zany iova tany amin'ny resaka fambolena zany fa hita hoe tsy nahomby sady tsy nisy fandrosoana no tsisy fanantenana ny mpiasan'ny orinasa afakaba fa dia tena hoe raha oharina raha teny tsotra dia hoe miasa robot karaha manao ray volana tsy maharitra 10 andro dia tapitra dia mitrosa ny amin'izao zany amin'izao tena mitrosa mananamana mbola mifikitra satria tsy nahita atao tena hitanao hoe niatra manaina tao maty tao ny tena niaran'ny aretina dia niala amin'izao fotsiny fa tena manao sorona ny ainy manao vivery ny ainy malagasy miasa amin'izao ny faritra afakaba amin'izao fotoan'izao ary hitanao hoe tena ohatrany hoe mandany andro fotsiny sisa satria le hipetraka ao an-trano lasa miady an-trano fotsiny eo ohatrany hoe koa ao anaty garazy fanaikitra fotsiny eo zany satria tsisy ninona alao mandeha any na dia sitranay ary hoe anerana an'le hoe volany samborina ny vitanana vary tamin'izao dia misambotra foana dia niova tany amin'ny sehatra ny fambolena zany dia izay no natonga amin'izao fotoana izao zavy zay nieritreritra hoe fiainana metimety kokoa an-trano moa zany ramatoa Miriam tao amin'ny zone France aloha dia avy eo niova ny fitondrana teto Madagasikara dia nanjavona koa ny AGOA dia neniletika ny tena tsy maintsy miaina dia niditra tao amin'ny fambolena sy fiompiana ohatrany raha indray no tonga tao amin'ny sehatra io fa nanahoana indray le tata misehatra ny fambolena sy fiompiana aloha zany rehefa nataonao dia hitanao hoe heriponao eritreretiny tena hitanao hoe misy tombotsoa fa tamin'izany fotoana zany tamin'ny fitondrana ravalomanana tadidiko tsara dia mandefa teknisianina izy mampianatra momba ny fambolena satria momba nambolimboly ihany koa nareo tamin'ireny dia mandeha mianatra eny ianao dia teo mahita ianao hoe raha tia azo vokatra zany amin'ny fambolena satria ny tany malagasy miheny ireo lasa ny vahiny ireo dia io tany kelinao io zany ahoana nazahoanao vokatra misy kokoa ianao zany anisan'ny niofana tamin'ny andron'ny président ravalomanana niofana mihitsy nampianarina momba ny volovary maroanaka sy ny ketsa-tanora dia tena hita hoe nety le ketsa-tanora satria tena hitanao hoe manome tombony kokoa zany amin'ny vokatra tamin'ny andro filora valomanana zany koa tadidiko tsara nisy tolo-tanana ho an'ny tatsaha satria manome masom-boly izy ho an'ny tatsaha dia manome zezika izy na dia tsy hoe maimaim-poana rehefa afaka hoentinao miainga fa tonga kosa ny fampiakaram-bokatra fararano dia izay ianao vao mamerina an'le zavatra nomeny dia hitanao hoe tena mety satria efa vokatra zany le zavatra izay ianao vao mamerina fa tsy hoe aminao le tsy manam-boly iny tsy maintsy mividy masom-boly na mividy zezika dia mety tsara le izy dia raha eritreretiko amin'izao fotoana izao 20 isan-jato tatsaha mpamboly sy mpiompy tenenina foana zany dia gaga mihitsy ianao tena gaga hoe ahoana moa zany ny tena hevitry ny mpitondra fanjakana amin'ity le hoe ampidinina ny vidim-bokatra
Ampidinina tena mahagaga satria raha matatsaha ny fambolena miala avany amin'ny tany ketsa misy fikarakarana be masomboly dia mifanetsana resaka vary zany resana ny fiavana ny fijinjana atreo ohatrinona ny volalany ny fotoana elaela ihany dia mahagaga hoe ny any ambony ihany miteny hoe ampidinina raha amidy 2 arivo ary mividim-bary ny kilao amin'ny vary eto toerana mbola tsisy tombony ho an'ny tatsahana zany fa amidy 2 arivo dia raha mividy vary mivarotra vary 4 kilao zany ny tatsaha vao afaka hividy menaka 2 litatra zany hoe le 900 zany ezahana mihitsy hopotehana fa le 100 manam-bola asianina asandratra satria zao mba mividy menaka zay 2 litatra le farany tsotra indrindra 7 arivo mahery ihany raha alina mahery le tsara tsy matakatra an'le tsara moa zany dia ohatra misy mandry dia misy an'le mandry indraindray jerenao tsy mandry le izy vidiana petraka ao an-tranonao io mandry ihany dia eritreretinao amin'izany famonoana an'le tatsaha zany le izy satria hoe reto maro anisa manelingelina ve sa hoe ahoana nefa raha mandinika ny fanjakana ny tatsaha tompoko efa tsy eta mavesatra ho anareo fa efa mahavely tena manokana izy tsy anafaranareo vary zany reo tatsaha reo fa reo raha mbola afaka mamatsiny eto anatiny eto amin'izay vitany reo zany tsy eta mavesatra hoe tsy maintsy hitady vola mahanana vary an'ireo fa le tsy mpamboly ene eritrereto tsara fa reo tsy maintsy eta mavesatra reo fanjakana anafaranareo vary anafaranareo an'izay zavatra ilainy dia tokony tatsaha zany no tohanana dia miara velona daholo dia miara velona ary dia mandroso ny toe-karena androso ny firenena satria mivokatra volen'ny tatsaha tompoko reo mpampiasa-panjakana mandraika raha misam-bolan'ireo 30 andro fanjava raika mbola mivokatra ny tatsaha ihany ny vola miveriny eo amin'ireo mihinana voatabia mihinana karoty ny tatsaha mihinam-bary ny tatsaha sy ny rehetrarehetra dia ahoana moa le vokatry ny tatsaha pepenina ho ampidinina ny siramamy miakatra ny menaka miakatra savony koa zao manomboka miakatra efa miakatra mihitsy izy miakatra daholo zay zavatra ho vidiana fa le an'le tatsaha zany ahena dia hitako mihitsy raha tsy miakatra vidy le zavatra dia ahena le quantité jimbo zaraina roa zao kolaka fanapotehana an'le tatsaha zany ary miteny amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao zany tena mahitsy amin'ny teny raha tianareo androso ny toe-karena dia ny tatsaha aloha jerena voalohany ary mariky le fahatrana amin'izao fotoana dia misy tatsaha manana tanimbary ohatra hoe vidin'ny karana tsy noho ny fahasairana dia misy ankiray tena me mba mifikitra hoe tena ivelomako ty fa totofan-drakarana avo be manodidina dia ao ampovoany eo dia tsy afa-mikofoka tena voatery zany ianao tsy maintsy hoe tsisy ninona azo atena ina ntsony dia amidy satria ny rano tsy tafiditra ianao efa sahirana le tanimbary kelinao tsy hitanao zay anaovana satria ny rano avato amin'ny tany avato idobo ao amin'ny ianao satria ataony avo be manodidina dia ao ianao lasa amidy ihany dia mihena zany eo zany hoe tsy vidiny keo amin'io tsy zara misy satria tsisy azonao atahoana kararotiny dia zay raha ohatra zany ka dinihana dia le fikelezanaina ny tatsaha tsy niavina fa reto manam-bola mampiasa volo reo ihany no tiana ho asandratra dia aiza moa mba mpitondra malagasy venao amin'izany sa mpitondra vahiny ianao amin'izany fa raha tena mpitondra vahoaka malagasy andrematofoloha ajaiko tsara ianao andrematofoloha mitsinjo an'ireo maro anisy ireo lay 900 mpamboly sy mpiopy reo zany ny tena mila jerena manokana raha tianao androso ary misy ministry ny toe-karena ministry mivarotra vao nitendrena dia hoe ahena ao anatin'ny 3 andro any amin'ny fambolenay tsy misy ariary ny fanjakana miditra ka hoana moa zay no terena tsy maintsy hoe ampidinina an'izao vidin'ny varinay ohatra tokony miara jerena daholo ny rehetrarehetra indrindra ny tatsahany tena fototra fa tamin'ny andro ny filora valamanana matoa vao fe tsy nisy fiakarana vidim-bary be tadidin'ny fitondrana tsara ary hita ny fitondrana nisy fanangonam-bokatra tany Ambatondrazaka dia rehefa tonga ny fahasarotana amidy vokatra io dia tsy miakatra be loatra fa zao ianao tsy misy vokatra angoninao ny mpamboly piretinao hotsindrinao indray ny mividim-bokatra ko
na manana vokatra tokony ho amidy ary ireo mpamboly ireo avelany eo fa tsy hivarotra izy ny lalana amin'izany tsy lazaina ntsony ny amoam-bokatra akazay toy an'izay ihany ny omby lasa dalo toy an'izay ihany raha misy vokatra betsaka ary any amin'ny faritra lavitra mbola misy fitaterana ao anatin'io satria ny solika nefa miakatra ny vidiny kojakoja amin'ny fiara miakatra ary ny fren'io dia ahoana mbola apidina an'io eto ihany zany hoe le mivelona ao anatin'ny tontolo ny fiompiana sy ny fambolena zany a ny tena hitako hoe vonoana atao hoe nare ihany hoe atao an'izao Antananarivo atao an'izao Tamatavy atao an'izao fa nao ataonao mamirapiratra tahaka n'inona aza mila mihinan-kanina ny olona zay ny hanina raha mbola ho afaranao mbola mila devizy anafarana azy efitsika manana tany fa reo ny tanitsika reto olombelona tsika reto arena toany reo dia aza hijerena koa hoe tipo manay dia io ihany no toanana tadidiko nisy famezana omby be ronono tsy haiko nataiza reny nataiza atao namena zay aloha tsy mahafantatra na hoe na olondry zareo ihany le omena an'le omby be ronono na misy tena mba nahazo amin'ny ankitsipo fa raha tena jerena amin'ny fotsy miangatra tsy jerena politika ny fampandrosoana ka te handroso ny malagasy dia mpamboly sy mpiopy jereo manokana mpiopy lasa nydalo raha manana omby folo any ambanivohitra any tsy te iopy zany mihitsy omby kely akoroa ara in-roapolo angamby ianao fo amin'ny alina mijeren'io foana tsy matory vao misy metsiketsika dia rehefa hiasa ianao reraka satria tsy ampitoromaso dia zara raha miasa satria reraka ianao reraka tsy ampitoromaso ka na hiasa ary ianao tanin'ny andro any atsaha dia matory ampitorana ka zay zany hoe eny ambony latabatra zany dia ohatrany mety ny fampandrosoana fa rehefa tena midiny fotony nareo dia eteneniko amin'le hoe taidry nono mandroatra ny fitondrana anazavako an'izay hoe taitra ny ronono mandroatra ny fitondrana ny ronono mandroatra zany raha ao anaty vilany tonga dia mivosa avoloa be dia mieritreritra nareo hoe ronono daholo io fa batao kely mihisaka ne fa tonga dia miverina ry ambany ary ny ronono ny dikan'izany ny fiainam-pirenena aza atao ohatra ny ronono mandroatra hoe fenofeno tazamina ndray mipimaso fa any akady mibetsaka zay no fanazavana tiako entina ka dia maniry indrindra ny vahoaka malagasy zany ny Miara Manonja no hitako hoe milaza ny zava-misy marina eto amin'ny firenena lazain'ny olona moa hoe atoko mpanohatra ny ahy zany tsy hany nitondrako azy fa ny resaka politika dia hevitra miteraka fampandrosoana natao hoe politika zay indrindra ka rehefa ohatra ny hevitra mivoaka ato amin'ny Miara Manonja zay nivanianako androany mitondra fampandrosoana ho an'ny firenena dia politika tsara izy zay fa misy ene eto ny politika tena manao zay apotika ny 20% tsika tatsa zany misy ny fanampiana taitaitra mandeha etseroa amin'izao fotoana izao raiso vola tsika ihany reny ahodikodiny eto reny fa zao afaka mandinika den'izao tsika zay ametrahana ny tongotro tsika ary malagasy afaka mandinika tsara hoe aiza fa sao dia mahita an'le ronono misavoana ronono mandroatra fa rehefa voabaty ronono mandroatra io dia hitanao hoe aiza mifetra an'le ronono dia mampieritreritra tsika zany hoe zao ny fotoana mba hafahako manetana zany hoe mieritrereta tsara ho avy ny fifidianana amin'ny manaraka tsy zay milaza hoe ataoko an'izao ry no tsara fa ny ainanao amin'izao hoe manahoana karaha mbola mitoy izao fa ny ivaivana ny vahoaka malagasy 20% sy fanambaniana izao dia tena any anatin'ny lavaka mangitsokitsoka tsy azo hoavotana tsony ny firenena raha mbola ohatran'izao ka dia maniry indrindra ny fahatongava-tsain'ny malagasy rehetra indrindra nareo tatsahany alavitra any nareo mpamboly any alavitra any fantatro fa miainao anatin'izany ny aina lany ny ainandro menjady na ranonorana na atsika hiainantsika izany nefa falitsika amin'ilay asa satria asa masina ny asantsika mamelona olona be dia be ary dia sary-piary koa nefa tsika raha io ikelezantsika ain'io no ataon'ny olona tsinotsinona hoe ho ampidinina asa ho ahena any amin'ny ohatrinona indray zany ny vidim-bary marina fa misy olona be dia be koa tsy mamboly ny vidy vary fa dinio aloha hoe mifatiatoka mpamboly
zay ianao vao mampidina hoe zao mividin'io ary tokony isy fifampidiniany tatsaha sy nareo mpitondra vao afaka mampidina an'izany sy ny mpanangom-bokatra fa tsy tonga ianao dia hoe ampidiniko tena misy iry zay hoe ty tsy vola amin'ny babanao ty tsy herim-pon'ny mamanao tonga dia ho ampidinao fotsiny amin'ny ahoany eo le vidim-bokatra any aminareo tatsaha io sary-piary mihitsy zay eny ary mazava tsara zay ateny ramatoa Miriam zay misy ho tsakotsakoana ary dia miantefa any amin'ny hoe ratsamangaiky isan-karazany fa fanapin'izay ihany koa ramatoa Miriam ny tatsaha mamboly miezaka amin'ny asa ataony isan'andro fa eo ihany koa moa ny mpanjifa zany amin'ny ankapobeny zay reraka koa satria tsy mana tsisy vola raha vao mitondra roa alina ianao dia manjava makaiza ianao zao renim-pianakaviana mba anontaniako kely raha mitondra roa alina ianao makaiza sy makaiza na hoe ray alina io tena ma hoe amin'ny renim-pianakaviana amin'ny tatana tokantrano mba azavao kely hoe fa sao dia tsy fantatra ny sasany zany hoe misaotra an'Andriamanitra aloha ny vehivavy zany fa tena nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana manokana ohatrany hoe ordinatera mandehandeha ny vehivavy ao an-tokantrano fa raha le vola miditra ao an-tokantrano hoentin'ny lehilahy ohatra raha miasa isam-bolana da lehilahy tsy dia tia miady varotra tena tsy ampitohinina akory tsy maharitra tapa-bolana dia lany fa le vehivavy zany tena mampiasa n'le fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra azy amin'le atidoha ohatry ny ordinatera dia mahay mitsinjara hoe ary zato atao voatabia asy ohatra kely mihitsy aloha asy ohatra kely mihitsy hoe ohatra zany zao raha mitondra roa alina aloha raha tena mba te hiaina zany ianao tsy ampy hohanina indray andro zany satria raha mividy vary 5 kapoaka charbon menaka mba hividy hena kely fefany nefa le fefany zany raha mianaka ane zara raha mihinana didiny kely le didiny maro anaka le ohatran'iny sady mbola misy taolana tena hita hoe sahirana fa le zay zany tena hitako hoe fahendren'ny vehivavy malagasy anga ainy le mitsinjara an'le kely ka na 5,000 ary eo dia tena atao mihitsy zay hoe iainana kely ao anatin'iny tsy fidiny fa tena hoe miaina ary misy ara tsy mahita 5,000 fa za mahita olona manodidina misy fotoana tena hoe tsy misy arotsaka zay zao be dia be zany zao tsy misy zay zao misy hoe zao vao mbo hitady fefatry ny alina ny tsy nisy tsy nihinan-kena hono efa betsaka mihitsy satria mipetraka fotsiny eo le hena midiny fanamboaran-tsaina fotsiny sisa le hoe mahasalama le tsy dia mihinan-kena betsaka fa tena manamboatra n'le saina zany mba tsy ho simba hoe tena tsy mihinan-kena dia zay tena mivehivavy no mizaka ny mafy indrindra zany satria akoatra ny fikelezanaina ny fikojakojana ny ankohona sy fikarakarana ny ankohonana le mitsinjara le miditra amin'ny fivoahana zany tena eta mavesatra ny vehivavy fa misaotra ho afa Andriamanitra mbola manohana ny vehivavy rehetra fa ho an'izay manana iglabonana moa hoe manana ny be dia be mety misy koa betsaka tsy nandreraka dia tsy miraharaha izy fa rehefa nandreraka tsy maintsy miraharaha rehefa nandreraka dia zay nataoko hoe tena misy asa be miandro ny vehivavy amin'le fitsinjarana n'le kely miditra ary tena eta mavesatra dia maniry indrindra zany raha ohatra hoe misy fikambanana vehivavy mba afaka tena me tolo-tanana na fampiofanana fotsiny ara ho an'ny vehivavy mba ahafahana mitatana n'le kely mandra-pahatsara n'izao tontolo iainana izao satria le tontolo iainana mihitsy no tena manevo raha hafanana dia ohatrany hoe miainana mahevan-tanàna ianao tonga dia vainafy manodidina anao hoe analakanjo ave sa ahoana fa saingy iainana moa le izy diso fanantenana tamin'le hoe fanovana fanovana ny emotra le izy fa tsy fanovana nandroso tany amin'ny fahatsarana teo vao latsa-panenenana daholo dia zao aloha miaina ao anatin'ny enina tsika rehetrarehetra miaina ao anatin'ny enina fa zao mba tsy sin'ny enina indroa metona dia mieritrereta amin'ny ho avy miantso anareo indrindra tsika vehivavy mizaka ny fitantanana manahirana io miantso atsika vehivavy hoe jereo ny lalakombana dia tana zany jereo ny lasa jereo ny ainana amin'izao dia jereo amin'izay zy andehanana eo aloha
eny ary isaorany ramatoa Miriam mitondra an'izay fanazavan'izay zany hoe tena fiainana mihitsy no entiny teto ary sationany fotsiny izy fa azo antoka hoe be dia be ny tranga mitovy amina hoe mitovitovy amin'izay ny anjady taminy zany any rehetrarehetra any tsy mizahatra foronina ho aho eto fa zahatra ienantsika isan'andro dia isaorana ianao tompoko ny vahiny teto amin'ny Miara Manonja tamin'ity indray mitoraka ity ary dia mirarisoa anao ihany koa amin'ny fiatrehana ny fiainana dia mitoy ihany ny fandarantsika resahana teo moa hoe ny fiainan'ny tantsa resaka zone France nisy ny akoa tamin'ny fotoanandrony sy ny sisa rehefa tonga ny 7 dia niara-nanjavona ihany koa tamin'ny izany fotoana izany ny akoa zay niara-niasa tamin'ny Amerikanina araka ny teneny ramatoa Miriam teo tsy araka mihitsy ny commande tamin'ireny zone France reny zao tsy araka izany ntsony ny zavatra miseho ny tantsa etsy andaniny izany dia miezaka saingy tsy afa manoatra ilay tantsa noho ny fasairanana maro lafy izay iainany kanefa tsy ho adinotsika fa any amin'ny firenena matanjaka raha tsy retsaka tsika afa-tsy Russie na ny firaisana sovietika tany aloha i États-Unis dia na inona firosoana amin'ny resaka hoe teknôlôjia de pointe dia manana lanjany hatrany ny tontolo ambanivohitra ny any amin'izareo moa fambolena tonga dia efa fambolena grande échelle ho isika tena hoe tena midadasika ary ny tatsa any amin'ireny firenena matanjaka ireny raha tsy reza afa-tsy États-Unis dia tatsa tena mahavelo tena ary tena tsinjovony fanjakana na ny républicaine nytora teo tamin'ny andron'nya Trump na ny démocrate amin'izao Joe Biden tsy ataon'ny olona ambany zavatra mihitsy ny fiainan'ny tatsa ary mahavelona ny tenan'izy ireo ny azo hoe fa mandroso be satria fa mampiasa fitaovana tena hoe moderna sy za tsy teny hoe manara-penitra fa le fenitra fa samy manana ny andraisany azy io fa atao hoe manaraka ny kalitao sy moderna ahafahana tena hoe mampandroso aingana-daingana an'ilay tontolon'ny fambolena sy ny fiompiana ka antiana mafisina zany hoe na ny firenena matanjaka zany dia tsy manao ambany zavatra mihitsy ny tontolo ambanivohitra ary azo amarinina izany rehetrarehetra izany isika eto Madagasikara sahirana ny tantsa ny mpanjifa ihany koa aty andrenivohitra sahirana satria kely vola dia eo zany samy sahirana 900 tantsa ny mpanjifa etsy an-daniny tsy mahavita inina ny vola zay ny ampelantanany dia eo dia miaraka sahirana ao anatin'izay rehetrarehetra zay ka izay no ilana feritreretana tsara mihitsy amin'ity fiainam-pirenena ity sasany efa tsy mihinan-kena ary ny sasany ihany koa namana faniry efa ela be tsy nihinana desera nefa le desera raha ny tenen'ny dokotera dia tena ilaina amin'ny vatan'ny olombelona ny hena tsy hohanina ny desera tsy hohanina ny vary ray kapoka atao vary soa fito mianaka misy zany eto Antananarivo eto fito mianaka vary sosoa be ranony dia asiana sira kely tsy misy loka tsy misy hena tsy mihinana desera dia inona moa zany nefa tsika miaina ao anatin'ny tany midadasika be misy zavatra tsy milamina matoa mitranga zany rehetrarehetra zany namana faniry raha zafy manantany fahalimy rabanao ary dia andray vahiny ihany koa anao ary tena aliana ihany koa no tenen'ny vahiny hiaraka aminao rehefa aveo ndao ary eny ary dia misaotra rena rabe mananjara misaotra ny vahintsika tena mahaliana le fanazava-kevitra ny eton'ny vahintsika teo satria miaina ny zava-misy any fotony izy ary victime ina moa zany ny lazana an'le victime hoe niarany ny fahampotehana vokatry ny zavatra nitranga teto anivon'ny firenena zany ary tsy vitany niarany fa dia tena miaina amin'ny fahasairanana lalina amin'izao fotoana izao ny nambarany teo dia hoe na tsy nanana diplôma ara dia mba afaka niasa teny amin'ny sehatra le hoe afakaba ary ny sehatry ny afakaba zay niasany dia tena tsy maharakasa mihitsiny satria ny roborobo zany asan'izy ireo zany ary rehefa nyroborobo ny asan'ny afakaba dia nisy vokany tany andreo mpiasa zany mba nahenjika vola zay nampiainana tao anatin'ny tokantrano nitranga nefa ny krizy ny 7 dia avery asa izy ireo ary niverina namboly sy niompy
kanefa de mbola miaina fahasaranana lalina am'izao fotoan'izao itsoro vavolombelona zany a vahintsika teo miraba atsika rehetra zay mijery ny fandarina Miara Manonja sy miaino ny fandarina Miara Manonja na izy anaiza toerana misy atsika any ambavolo rehetra any any tapitanana rehetra any ary ny any ampitan-dranomasina any tsy adino am'zany ny any Montpellier tsy adino am'zany ao Cassan ao tsy adino am'zany ny any La Roche sy ireo toerana samihafa zay nandefany kokoa misy namana any États-Unis d'Amérique any misy namana ihany koa any Grande-Bretagne any any Italie kokoa atsika any satria misy namana mahafinaritra be any Italie any tena maharaba avao dia mantany atsika tsy tapaka ny zava-misy ary anisany mameny hery ao anatin'izay hetrana izay na ny encouragement zany ny namana samihafa miparitaka di Afrika misy any Sénégal any Dakar any misy any koa any RDC any ny atsy Nosy Comore Moroni Grande Comore maro be ianareo no miresaka hoe tena mba adinonareo zay ty fa zay nge manaraka de resahana arak'izay le izy alefa tsikelikely any koa arakaraka lay fandaminana kely azy eo fa de miaraba atsika menakavy misaotra amin'ny technicien tafaraka amintsika indray ny vahintsika zay iaraka amintsika aloha satria zay le endriky le Miara Manonja zay miaraka amin'ny MBS sy ny Radio Mata de miezaka foana mitondra zay vahiny ary miezaka mamesehatra ho an'ny rehetra zay mba tokony haneo hevitra zany ka amty maraina ity atao anatin'ny Miara Manonja anio fa 12 ny volana Septambra 2024 dia nga randrepara ny Edmond Emile ndray no iaraka amintsika eto izy dia olotsotra veny amin'ny fokotanana Alarobia no misy any Emile zay miaraka amintsika eto miarabanao aloha todisy matsara indray eto amin'ny plateau ny Miara Manonja ary mato Emile ao tsara de miaraba atsika ray manontolo indrindra fa ny filopitarika any ty zany de miaraba manokana fanampon'izay moa tsika moa anatin'ny amin'ny olombelona kristiana de sorana an'Andriamanitra fahatongavany eto fa ame fahasalamana somatsara de vonina amaly zay fanotanitoko aza matatahotra mihitsy fa mahafinaritra be no miresaka eto indrindrindra miresaka an'izay ao anatin'ny zavatra niainana sy marina zay reny caméra atsika ry ao mpijery maro be ao mbadika zany caméra zany na ny mitambajotra serasera mandeha mivatana amin'ny fahitalavitra ty Emile ny fanotaniko voalohany rehefa hoe vahiny ianao fozy ianao mba manana etaeta mafy mihitsy arangava tena mba ho zaraiky fa efa nandehanako daholo ny sehatra rehetrarehetra de fa inony zany etaetandray Emile zany de tena olo-pirenena kanefa iarany tena hoe tahotra sororo fa misy zavatra mahazo indrindrandrindra ny momba mihitsiny resaka tontolo momba satria ny karatrako no misy mampiasa mandehandeha ihany de taitra ihany maheno an'izay Emile hoe karatra hoana de misy no numéroako no mandeha miverimberina any ary misy mampiasa de zay angamba ny tsara mba ho resahana mato Emile hoe inona marina le zavanitranga raha ny fanazavanao mazavazava fa tsara ho fantatry ny vahoaka ihany amin'ny akapobeny saotra tompoko eny fa ho azavaiko tokoa izy ty mako karatra tokoa de mandehandeha ny mandehandeha amin'olona any le izy tsy zany nahitana ty karatra nandehandeha ty fa nisy antony nahitana azy rehefa nandeha zany satria informel zay de atao formel aiza aloha io toerana io teny collégium mpivarotra zany nareo mpivarotra informel tsy ara-dalàna hiditra ao anatin'ny ara-dalàna de nafarany fanjakana fa hoe makanesa eny amin'ny tamin'ny 9 décembre io makanesa eny amin'ny collégium fa tsy maintsy manao patante daholo ny rehetrarehetra nandeha teo amin'ny fokotany zany miteny zany de nandeha zay rehefa tonga teny nefa zahay zany satria teny amin'ny collégium de teo daholo mitatana zay mpandray an'le vola tamin'io manko misy vola 7,000 sy ray alina no aloha zany hoe ny arivo any Telma ny arivo any Airtel idirano ino moa ity ina moa le amin'ny RTL sy an'ireny de rehefa nandeha zany izy de nilahatra rehefa nilahatra lava be le filaharana teny collégium rehefa lava be le filaharana de za somary tany arindrina de le anankiray zany tany aloha de za tsy nahalala mihitsy hoe anisy nitondra le karako rehefa nandeha le izy tonga teo antoroko de ozy izy le tao amin'ny fiscal zany ty mbola ty ny taratasy manazava sika tsy mitorotry isporofo fa ty ny taratasy de
ty karatra ty fa nisy nampiasa taitra tampoka ihany ary za taitra be hoe fa ahoana moa ny karatra misy mampiasa fa tinga karatra mainso anazy io sariko io ny adresiko ny anaranao izy tsy anaranao le izy ny sary tsy anao ny adresy tsy anao fa numéro karatra de mitovy numéro karapanondro lahara ny karapanondro izy mitovy ty za de mbo taitra ihany zany mbo nanontany an'le tompona andraikitra hoe tamin'ny ovina izy nanoa ny karatra de za tamin'ny ovina za tamin'ny 93 nanoa karatra 1993 fa le zavatra niseho tamin'ny 2020 io mbola io misy soratra eto 2020 le zavatra niseho de teo zany nagagagaga anahy fa ahoana marina de niteneniny tao amin'ny fiscal zavatra marina ty teneniny ty asika tsy mandainga eto hoe amena rendez-vous ianao izy izy io mihitsy soratra teo amin'ny fiscal amena rendez-vous ianao izy izy rendez-vous centre fiscal 5e arrondissement à 10h teny Ambohitsiry io rehefa tonga teny zahay zahako tenako zany tonga teny ary nanorina isako ary nalala tsara mihitsy satria tany atao anorinasa koa hoe zao zavatra mahazo anazy sao de hoe misy mampiasa le karatra ka mety amely anazy mety entinao anorinasa de tiany teo ohatr'izany de tiany tamin'ny orinasa de mentao anorinasako permission mihitsy fatany tsara de nandeha tany amin'izay namondra nyty rendez-vous ty rehefa niditra tao amin'ny fiscal de tena namarin'le olona tao fa ozy izy hoe misy mampiasa ozy izy ty numéro karatra ao ty fa ny anarana tsy anao ny adresy tsy anao sary tsy anao fa ary olona io ary mivarotra koa fa tsy fantatra izay varotra ataony ary manana nify mihitsy moa izy amin'io fa tsy fantatra le nifiny de teo zany nagaga de niteny zany tamin'ny tompona andraikitra rehetra hoe raha izahay ity ve za rery ty ny andeha hitady an'le olona any an-tranony hafahafa ihany karaha vonon'olona any de ahoana de tsy alova ve zany mbo miaraka ny autorité de ozy izy nitao zany tsy andany anao izy makany fokotaninareo de miteny rehefa ndraiky any fokotany de nazavaiko ozy za hoe ty misy problème ty za ty misy olona mitondra ny karatra zay tsy lavitra atsika fa kaikely etsy ka fokotany taizana ame an'le hoe atsy le olona anytany fiscal na me ary toerana misy an'le olona identification le olona le nampiasa le numéro anao fiscal nahitana le izy de zay avonako fokotany de rehefa niteneko fotao fokotany de misy anao io larbi zany de niteny izy hoe tsy tompona andraikitra amin'io zany fa aferanareo saminareo de gaga be ihany amin'izay nampandrenesiko indray zany lehibe amin'ny faritra anay zao lehibe amin'ny faritra misy ty taratasy ty ary ty mahazo anahy ary nazary tsy mandra saiko amin'ny alina satria mieritreritra foana sao de misy mampiasa ty izy voa rehefa aveo de ahoana mivady amanjanako na ny asako ary lasa tsy stable zany amin'le asa de teo zany tomoa ny teny andany ianao makany amin'ny polisy de za raha za ty tsy hoan'ny amin'ny polisy za fa voan'ny tomobile ndray feny andeha hitady tobile de tsy najanoko atreo zany le izy tsy nakanen'reo zany tsy nandeha teo fa samy nijanona teo de zaho teniko tamin'ny zareo fotsiny hoe ohatrany raha tokantrano ty ry zareo ianao ny ray am-pianakaviana ao tokantrano sy ray am-pianakaviana ka raha maninona ny zaza de ianao tompona andraikitra de ohatr'izay ty mahazo anaty miala tsina raha misy mampiasa ty karatra ty ka hoentiny manao zavatra hafanka zany vao rairay fahatany any ambadika any tompona andraikitra ny fiainany manakavy mandra-pahafatana nareo fokotany teniko an'io zany de teo moa zany samy lamina teo le izy ny anao nefa rehefa mitenen'izay zany mandeha zany zavatra rehetra zany amin'ny alina ianao misy mitorabato tafitranonao totototo misy mampirohoro mihitsy ianao tsy haiko hoe afenina ve zany ty zavatra ty afenina tsy aseho fa tsisy marina zay tsy iseho fa niseho ihany izy ty mifarany de nandeha zany fampirohorona zany de zay moa tsy de taitra zany inona moa fa nitokantranoko ny arovako mivady amanjanako miaro fotsy tsy vaiko ny trano de tsy tokony azo an'le pataty azy zany lasa tsy mahazo an'le pataty azy tsy mahazo ianao tsy nahazo nefa ianao te hiditra amin'ny za te hiditra ny ara-dalàna nefa tsy avela hiditra ny ara-dalàna za mpivarotra de zao zany za mbola mivarotra eo ampita aloha zaventsika tsara eo ampitan'ny FJK Alarobia ambony loha mivarotra eo public eo zany hitan'ny olona ray manontolo hatramin'izao mivadiko mivarotra eo de zay no hatramin'ny magagagaga anahy fa ahoana moa zany ve de tsy hita amin'ny fanjakana no menaovana zany misy zavatra mandehandeha ohatr' zany de tsy hay ve mijery an'izany karaha sanatria misy 30-70 amin'izany moa ny olona eto Madagasikara nitratran'izay de ahoana zany doublon zany ny anaran'izany mihitsy ary possible ve nampiasaina atao anatin'ny fifidianana zany normal be zany namatoty tamin'ny 2020 ka normal zany nampiasainao fa ahoana ary lasa n'olona any de zavatra nampiasainao zany doublon de hoe numéro na karapanondro miverimberina teo amin'ny 200 sy ray teo amin'ny 2 sy ray tapitrisa isa teo na 1,200,000 zany no nambarana teo anivonseny 1,200,000 ianao zany iray ao anatin'izany 2 sy ray tapitrisa mijoro vavolombelona amin'izany raha zany ary victime ianao
te hiditra ao anatin'ilay sehatry ny formel ianao ara-dalàna efa tsy tafiditra zao anao misy vola mifanjakana very koa anatin'izay satria tsy afaka niaka numéro 2 zany eo fisika tamin'izay ve nisy raha tsy diso Emile eo anao mety anamarina to misy stand natsanga fisika tamin'ireny tetoerana de misy ordi mihitsy ampiasaindrareo de taony tonga de nahitana tao mihitsy le izy ka zay le nazavaiko hoe ny eritelo hoe zany manao le vola de telo maty eto le pakapandray an'le vola manao an'izay de tao anatin'le de ordinateur ngeny nahitana le voilà de zary gagabe hoe ndana mihitsy anao moa de aloha izy fa menara-dalàna ianao zany efa te mba ho ara-dalàna de miverimberina niany raha sanatr'izany moa ka misy mitondra manao zavatra fa ny karatra zany numéro-any satria iny ny tena mitondra azy iny iny tsy manam-paharoa iny rariny ihany ianao raha ohatra ka iantso mafy inona zany le tena zavatra tiany Emile resahana zany hoe nijerena akaiky ve sa le kahanao manokana sa le kahan'olona mety hitovy an'izay marobe satria niarany doublon zany ianao marina de marina misaotra anao nameraka zay fanontania zay fa mino fa tsy za rehetra tratranoatra fa tsy samy seho fa le fisehoana am'le samy seho mihitsy zany no tokony ataon'ny olona tsirairay isam-batan'olona zany hoe ianao nitratra an'le izy aloha ianao victime aza miandry ny azy fa tonga de mihiditra ianao manazava ohatra zao zany satria raha velo am'izao foana de tratra nytrindry azo lenao anao de mety tsy fantatra tsony fa nankara-panondronao mety tsy izy tsony ao ariana satria efa solony an'le anankiray io nefa mibedabe ny tratrany ohatrin'io zany am'zao amitsika miteny zao fa mba mila samy joro zany ny teny ary tsy apatahorana tsy inona fa tonga de mijoro hoe ary tsy mitory-tsosy pirofo koa nefany fa tsika manaprosy mazava tsara mihitsy nitsika zao izy zao ary tena nandeha ambaratongo tsika fa tsika nanara-dalàna fa tsy hoe ny tonga de nitsambikana ry fa nandeha atana tohatra tsika zao natsaina daholo le olona ray manontolo zany nefa moa samy tsisy tompona ndraikitra de lasa ohatra ny valala voatango ka za rery zany miady ny tenako ao ohatr'izay zany le zavatra misy amiko zany de tsy ohatra ny tsy tanako ihany aloha le izy fa tsy maintsy miteny hoe mba eniny rehetrarehetra zany zany ny zava-misy ihany atsika tao teraka fahavoazana ara-tsainy zay satria anao koa ndraindray isan'andro tsy mandriandro tsy mandry alina ianao hoe sao de misy mampiasa amin'ny zava-dratsy ihany ilay karatra misy lay numéro anao zany marimarina kokoa akoatrany hoe verizoy ianao mba te hiditra anatin'ny ara-dalàna de tsy mandry andro tsy mandry alina ianao zany am'izay fahavoazana ara-tsainy zay Emile mino fa voaray an'izay mety ho tompona ndraikitra zany resaka resahantsika zany ary zany etaetanao zany ary hoe tena misy zavatra pirofo le nyresahana fa hoe misy ane zany doublon zay nampiasana tamin'ny fifidianana zany ary mbola misy fiatraikany izy aty amin'ny raharaha ara-baritr'olona zay victime anatin'izany doublon zany fa Emile ianao mino fa raim-pianakavianao satria ny teny vady amanjanaka ianao teo aloha ihany aloha tsika mba miresaka raha-piainana satria teto misy rem-pianakaviana fa iny rinarabe mananjara teo de tena niresaka ny zava-misy iainana izy fa iny rem-pianakaviana fa ianao ray-pianakaviana mino koa fa mba manana zay antonasy ianao vezivezenao an'ny vady amanjanaka ao na eo ary ty tena hoe manahirana ny sainao am'le numéro anao misy mampiasa ty zany numéro nakara-panondro de manahoana ny fiainan'ny Emile ny raha tokantrano sy ny fiainana akapobean'ny raha ara-sosialy am'izao fotoana zao raha fahitako aloha sosialy zany am'izao tsisy sosialy zany am'izao satria raha misy sosialy zany raha faminana ny vady amanjanako misakafo tsara ampy fitaovana entina mianatra de zay ny atao social ny social zany afa avy amin'ny asanao sy ny miasa anao de mahazo vola de entinao ny tokantranonao de miaina ny vady amanjanako zay ny social fa ny am'izao anie mampanelo fa na zanako zao mianatra amin'ny EPP firy anankiroa fa mafy le mitady vola enjakenjana le vola miditra amin'ny vola tsy de misy tsy hoe 0 ariary tsy 0 ariary tsy 0 ariary fa nandoa vola 10,000 sy ray alina par élève zay zany raha manankizy folo zany ianao de tsy haiko ny totaliny tsy fantatra tsony ny totaliny raha folony zanako mianatra amin'ny EPP nefa ny fianarana amin'ny EPP io zany am'izao za moa mbo za manaritra ny zanako de mbo mijerijery ao ny tamin'teo le hoe 0 ariary rehefa 0 ariary zany le izy de niroborobo be le zay tsy te hampianatra na hampianatra fa vao mipetahan'ny le fanjakana hoe mandray andraran'izay ny ray aman-dreny tonga de niena ny mpianatra am'izao tena niena be raha
tamin'izany fotoana zany atao ampianarany zay moa alarobia ambolo zanako miara ohatra hoe teo an'ny arivo mahery teo ny mpianatra tamin'ny heritaona fa vao nisen'ity tsy mbola vao io manko nefa nisen'le arivo nalaina tamin'ny ray aman-dreny tamin'ny heritaona iny ary mbola tsy voaloha zany mbola tsy vita be tsy nalohan'le arivo isataona isataona ka zany le tapatapaka taty amin'ny janvier février mars avril taty izy vona hoe aloha andoavana ny karama metra framio fa tsy voaloha tsony ne izy nanao zay roa ariary dia avy hoe lasa hoe mandoa enina arivo indray mandray anjara indray ny ray aman-dreny iny ary tao anatin'ny heritaona tsy voalohan'ny ray aman-dreny fa nitapohana an'le 10,000 sy ray alina droit d'inscription satria ny mpampianatra fram tsy recruter tsony dia lasa ny ray aman-dreny miantoka le mpampianatra fram amin'izao zany zay nakarany vola io dia be da be tsy nandoa vola dia be da be zany tsy hoe tsy nandoa vola fa nandoa vola izy fa be da be ankizy tsy tafanatra ntsony iza zany ray aman-dreny mananjanaka mianatra vao nahita fotsiny hoe le 1000 tamin'ny heritaona 1000 mahery dia amin'izao nefa neo an'ny 800 700 za zany mieritreritra hoe nefa trampy vola le ray aman-dreny dia mety lasa nanampy an'le ray aman-dreny makarana manasa lamba le zaza amin'izao zany tokony eritreretina daholo momba ny EPP io ny EPP zany manko aty amin'ny taona fahafito midina zany amin'ny klasy mihitsy dia eritreretra hoe tokony mba misaina zany hoe tamin'izany hoe 1000 fa ahoana ny 700 na 800 amin'izao zany hoe misy ankizy tsy mianatra zany io mitombo indray zany mbola tsy nianatra teo dia mbola hitombo indray zany fahatrandra malagasy raha izany zavatra misy zany dia ny zavatra tiako tenena zay mba mianaka mo Emile dia mianaka izay dia mianaka zay ahoana ny fiainana amin'izany dia mianaka mivary sy ny rehetrarehetra mafy fiainana amin'izany dia mianaka fahasalaman'ny ankizy sy ny sisa ny fahasalaman'ny ankizy moa rehefa marary tsy maintsy hoentina dokotera fa ny ray aman-dreny zany amin'izao tena hitana mafy mihitsy tsy matory andro manalina fa zay za zao tonga dia mitrotra amin'io fa ty asa ataoko ty asa ty za ataonay mivady fa mitelo maraina zay dia fa mifo na mbola te atory ara tairina hatramin'ny ankizy hoe mba mifo azy aloha amin'ny efatra ny ankizy apita dada sy ny fa tena mafy ty atako ty nefa nle sisy zaza rehefa aveo mbola andeha hianatra miditra amin'ny fito latsaka fefany dia mafy mihitsy zany izy fa zay le tenao teo hoe sosialim-bahoaka tsisy tena tsisy zany raha niolotra zany tonga dia tsoroko satria raha tamin'ny 2002 zany niasa tamin'ny société niasako za moa rotera manao rotera niasa tamin'ny manankaratany zahay fa niaina somatsara mihitsy tena niaina 2002 zany teo zany fa natonga nananao an'ity moa zany 2009 tapaka le asa nisy an'ireny zava-nisy reny dia tapaka anao dia hatramin'le tompony orinasa dia voaroaka dia lasa niditra tamin'ity le varobarotra kely ty dia afaka taty an'ny 2014 taty amin'izay zay vao tafiditra ny asa hafandray fa ity foana zany ty zany amaraparantsika Emile zay zany ny fiainana malagasy amin'izao hoe tena sahirana le malagasy ary hijoroany rehetra vavolombelona zany ianao mba manana zavatra mba horesahana le fitondrana satria rehefa miaino le fitondrana dia ohatrany hoe efa tena miezaka be le fitondrana manao asa toatrany hoe mba manao trampokon'olona ry zareo mba manao EPP manara-penitra mba misy lalana kely pavé atao etsero maromaro ny zavatra tantsain-jareo hoe zay nge tena manao zavatra sy ny sisa ka miaina amin'izany fahatsapahan-javatra zany ve Emile amin'ny maram-pianakaviana Emile hoe tena efa tena mba misy ezaka ataon'le fanjakana sa vao miay mepira hono fitenenina za aloha tsy mahita tsy hitako aloha zany zay teneniny fa tsy haiko ny anazy mbola ho avy tsy fantatra angamba zay tsy fantatro anazy zay fa ny hita masoko ny olombelona eny fotony ny zavatra ny iainany androany anazy ny iainany zay ny iainany androany dia iny ny iainany fa raha zavatra mbola eritreritra rapitso zany tsy rarahin'olo zany satria anazy mila zavatra mijoro hoe hita androany tia ny lalana andehanantsika miara misehatra fa tsy hoe raha pitso niza ny sehatra azy fa ny androany ianao tsy mety zany satria za zao mbola anohy kely alako tsiny aminao kely an'ity zay zao raha mivarotra an'ity ty mivarotra eto zay mba vola kely zany dia davinay mba tombony kely raha mahazo 2,000 zay amin'ity fa zay nefa mampiasa jirama zay misaika ny taniko mampiasa jirama 2,000 zay rehefa aveo
de eo zany le tena tsy hita mihitsy zay atao sady am'izay amplisiny zay mbola ianao ihany nampiasainy jirama tsompisolo-piasany Manao coupon relevé. de nefa mbola kapony ka zany mbo tiako teny tsy le vahoaka madinika zany am'izao alimakazy de voafiolaka makary de voafiolaka makazy de vo tsy haiko tsofa de lasa zay le teneniko hoe lasa ohatran'ny valala voatango le vahoaka malagasy nefa tsy atao akify zany fa miezaka de mijoro amin'ny fahamarinana de mandeha mahitsy fa mijoro aza matahotra mijoro marina fa misy mifampirorona fa aza matahotra mifampirorona fa mijoro ihany ianao hatramin'ny farany fa rehefa ijoro anao hatramin'ny farany de tafavoaka eny ary de misaotra anao ny vahiny teto amin'ny fandarana Miara Manonja mena ray minitra ianao mety manana zavatra mba tianambara ianao tsy voapetraka ny fanontaniana nefa mba mety misy etaeta kely ihany rarotina ihany koa ny fivahinananao eto Emile de ray minitra mba iresadresanao sady anaovanao veloma tompoko sotra tompoko zavatra etaetako ngambany ry vahoaka malagasy tsika zao tsy mikaikaiky tsika kaikaiky daholo tsika rehetrarehetra io ary marary tena marary tsika fa ny zavatra atao mijoroa de mba mirata am'izay io maso fa misokatra io maso aza apatorianao foana io masonao fa mirata am'izay araka ny tenin'ny ray aman-dreny ranabavy teo moa zany de mba mijoroa an'izay tsika malagasy zany aza voarebireby ny sosy antsony ny zavatra ohatrany hoe symbolika maniditsidiny izy zany fa le tena fototra tena ijoroana zay zay zany mbo angatahako amitsika vahoaka malagasy tsy hakanavaka na eto na any ampitan-dranomasina na izy de misaotra tompoko makasitraka any randre parany Edmond Emile atsika ny vahiny teto amin'ny fandarantsika Miara Manonja izy ihany koa no namarina ny vahintsika zany fa ny vahiny tompotrano am'izay ny rehefa avy eo zany zay araka antsika eto dia nisy olombamboaka fetra zany isaorana izy am'izay fanazavana zay fa tena feny de feny zany manaprofo fa nisy le resaka doublon ary iny resaka doublon iny no anisany tena hoe fototra miorenana zay fanjakana izay de rehefa mitondra profo ohatran'izay zany le namana zany de tena misy fahavoazana betsaka mihitsy zany tena nisy aloha le resaka fa tsy niforiporonina satria io moa zany de tompona andraikitra lehibe teo anivon'seny iny resaka an'izay fa ny olana dia miteraka fahavoazana ihany koa zay ho an'ilay olon-tsotra zay mba te hanao fiarikarena professionnel izy arak'izay fiarikarena tiany atao zay te hiditra ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna izy nefa tsy tafiditra ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna no zay hoe misy mitondra ny numéro zay numéro ny karapanondro zany hoe rehefa tonga taona 20 taona zany raha ny tokony izy dia tsy tokony isy ampiasa zany fa ho an'izay olona manana zany numéro zany de iny ihany mampiasa azy zany fa ireny no mitarika zany reny ny anarana manko de mety misy hitovy zay le hoe anarana tamboanjo fa zay mahakara-panondrom-pirenena azy ny mahasamy hafa azy de iny numéro iny mahasamy hafa azy ka ity zany tena anarana samy hafa fa kara-panondro numéro ny kara-panondro de tena isy itoviziny ary tena profo raikitra mihitsy no nentina teto amin'ny fandarina antsika zany araka ny nambarany vahintsika teo ny am'izay zany dia everitsika fa samy mandray ny tandrifony rehetra fa ety am-piandohana satria ho avy eo am'izay solomam-boaka fetra zavy tsy mialina dia hiresaka lafin-javatra maro isika amin'eo fa mbola iverina eo any Rina Arabe Mananjara rehefa avy eo manomana ny fivorin'ny Nations Unies koa Rina Arabe Mananjara de miezaka maka ny information mba par rapport am'izay resaka resantsika zay fa eto aloha zany ny resaka ny syndicat-ny police pirenena isika de hoe omaly no nanatanterahana zany lay fitsarana zany tamin'ilay requête zay napetraka izy ireo teny anivo ny filakevim-panjakana na ny conseil d'état dia nolaviny teo anivon'ny filakevim-panjakana zany zay requête zay handravana an'ireo affectation ho ana polisy maromaro zay nentin'ny syndicat izay zany ny vaovao mahakasika an'iny ny antony moa zany na ny forme na ny fond de ny eo anivon'ny conseil d'état no mahita an'izay mitohy hatrany ny tolona ho an'ny eo anivon'ny police pirenena ary mitohy hatrany koa ny fifampiresahana izy ireo amin'ireo ambaratonga andrafitra eo anivony zany départementa misy an'izy ireo zany rehefa misy ny vaovao mahakasika zay dia hoentitsika hatrany izany resaka izany ny raharaha
eo anivon'ny firenena zay fa andray ny solombavamboaka atsika am'izay isika am'izao fotoana izao a inona moa zany fa dia ny raharaha ara-tsosialy ny raharaha ara-politika no iresahantsika miaraka amin'ny député fetra zany a am'ty alarobia ity rehefa mahita ny député fetsika dia izy mametraka tsara mihitsy am'le lafiny fiarovana am'izay hoe tena sosialy ny vahoaka izay ary mihidina eny anivony sehatra le mamotsipotsitra le zava-misy any anatin'ilay fokotany any anatin'le zanapokotany na le quartier sy le marary amin'ny vahoaka mihitsika fa mbola hitondra an'izay resaka zay député fetra rehefa aveo fa eto aloha zany a de fa milaza amintsika ihany koa fa iresakitsika amin'ny tontolo ara-politika rehefa vita ndresadresaka amin'ny député fetra zany zay ny amin'iny solomavamboaka atsika efa voneto miarabanao le matoa solomavamboaka tafara-dalana indray tsika amin'ty androany alarobia ity miaraba namana rehetra voalohany indrindra nareo technicianna tsika rehetra eto amin'ny plateau ary miaraba ihany koa ny manaraka izao fiandarana Miara Manonja zao na ny any ivelany na ny eto toerana ny eto Madagasikara zany kopakopa tanana ihany koa atao anareo araky ny afatra voarainay ny any amin'ny Amerika avaratra iny ny any Canada ny any Québec ny any Montréal dia mahafinaritra zany ny fanjohinareo sy ny fanohananareo sy ny fanarahanareo tsy tapaka zao fandarana zao ka dia makasitraka indrindra tsika rehetra marina faniry fa mahakasika ny sosialy amin'ny akapobeny ny tena anisan'ny resahako satria midina ifotony eny ny tena isaky ny asabotsy sy ny alahady tsy tapaka fampiresaka mivantana namonjy an'le fetin'ny tanora ianao de lasa niazakazaka nanao redinambiza zao tany Ambatomaro sao tany ampanitokana tany Ambatomaro ny ampanitokana mbola niantona kely tany Tsaronenana tany fanakaiky ireo de tany amin'ny faritry Soavy Masoandro sy Alarobia ary Morarano aia tsy nanana de andrefana andray mifamadibady kely izy fa misy mifandaminana iarahana am'ireo tompona andraikitrisam-paritra de mitsidika mifampiresaka mivantana am'ireny namana reny ary izay indrindra no anisany nisy namana niakatra teto tamin'ny plateau hoe mba nangataka hoe misy ny fianakaviana misy ny olopatatra manana ny fitaraina manana fanindrina mba hitondra zany etaetan'izany ho fantatry ny mpitondra fanjakana ho fantatry ny vahoaka malagasy hoe zao ny zavatra iainanay sy ny fahasahirananay ety fotiny ety amin'ny lafiny maro ary iray ao anatin'izany koa ny resaka mpanjifa ny jirama izay efa nahatonga resa be vita mihitsy resaka io ary tena voamaika enjana ny raharaha am'izao miaratsy andro manalina izany hoe tolotra omeny ny jiramany mpanjifany izany miaratsy ho iaho na inona karazana atao hoe drafitra napetraka ny PEM moa hatramin'izao tsy hitanao ny plan émergence nandrasany efa rotaona zao mbola tsy nivoaka zany efa anisany hoe satria raha orinasa mpanjakana zany orinasa jirama izany dia amin'ny akapobeny zany manaraka ny manaraka amin'ny politika générale de l'État na politika akapobeny ny fanjakana ny fanjakana ny fitondram-panjakana no manendry mametraka zay ho tompona andraikitreo amin'ny alalan'ny conseil des ministres conseil de gouvernement asa ino moa nanondreny azy tao dia izy zany no amin'ny akapobeny no araky ny tenike mametraka zay tompona andraikitra hatramin'ny farany izy noho izay safidina ataony amin'ny olona ho apetrany eo inona ny zava-misy amin'izao fotoana izao ary tsy vao izao zany fa indrindra nanomboka tamin'ny 2024 ary niverina eo amin'ny fitondrana Andriamantoa Andry Rajoelina dia miverina sy mihamafy toraka izany fahasairanana zany ihany koa ny olana hitan'ny mpanjifa sy ainan'ny mpanjifa mahakasika ny tolotra indrindrandrindra omeny ny jirama ny olana ny antony zany dia maro maro ny antony tena tsy ampy ny fotoana andalovana eto amin'ity fandarana sy plateau-ny Miara Manonja ity fa tsy maintsy ho resantsika amin'ny apahany indrindrandrindra zany ny eo amin'ny resaka hoe voalohany indrindra ny resaka fitantanana ao anivony zany jirama izany ny resaka fitantanana ny atao hoe gestion clientèle na fitantanana ny contre ny mpanjifa tsirairay avy ao anatin'izany orinasa izany de fitarainana de tsy mitsahatra tonga miantso anay na any misy ray aman-dreny efa misotro ronono zay kopakopahako tanana eto ihany any amin'ny faritra pitatafika iny eny Atsimondrano so ihany aho izy fa efa anatin'ny fisotrondronono ka dia mba décortiquer na hoe nijereko amin'ny atsipriany zany facture tsy sarotra ihany mamaky an'iny feno kazikazy kely de feno soratsoratra madinidinika tsy hitanao tsony tsy hitany vahoaka rehetra zany ny fomba famakinany zany so ihany aho izy fa efa mba misotro ronono izao de manam-potoana hijerena amin'ny atsipriany ny zavatra hitany de izao efa olona nananana izy azy to amin'ny tontolo ny asa izany tamin'ny izy mbola aktifa
fa tsy voatery ohatr'izay nefa ny vahoaka rehetrarehetra de ino no nataon'ny jirama efa voaloha fa nentin'ny pirofo efa nataony karazana tableau mihitsy a momba ny daty nandoavany azy a ny fandanina nataony a sy ndrehetrarehetra ino no nataon'ny jirama miverina avany ny taratasy a de milaza ndray fa impayé ty impayé enja ray ao anatin'ny maro toraka zany ny olona reny mpianakaviana tokatena ary misy fianakaviana manodidina eny amin'ny faritry soavy masoandro iny vo tamin'iny weekend teo nandre an'izay toraka zany mitovy tsy misy hafa hoe maninona no tsy alefaindray mandeha fa raha ohatra nanodidina ny 8 alina ny facture ny jirony isam-bolana ataoko hoe raisiko volana janoary 8 alina tonga amin'ny volana febroary dia arivo ihany ny voasoratra anaty facture tonga ny fahatelo arivo ihany mbola voasoratra anaty facture ohatra zay satria ny arivo sy telo arivo ny facture any amin'ny volana fahaefatra amin'izay tonga ny facture asa na fanahinina na amin'ny fomba ahoana na fomba ampandoavana vola amboniny anetsemana banga ao amin'ny jirama na misy fitantanana tsy mety ao anatin'izany na sanatria misy comptabilité parallèle araky ny fanamarina nataon'izay ray aman-dreny zay tsy malala ny mpanjifa fa izao ny zavatra nisy raha ohatra ka ny 8 alina mpitombonao telo a de 4 alina sy 2 hetsy fa tsy izay ny facture tonga fa 10 hetsy fatany tsy miova mihitsy na ny etanao an-trano na ny fitaovanao an-trano fa maninona ny facture lasa avo 2 eny lasa avo 3 eny mitodika aminareo jirama ihany ny tenanay omeo fanazavana le vahoaka omeo fanazavana le mpanjifa ary tsy ny jirama ihany nitodianay fa ianareo mpitondra fanjakana ianao andre mato filoha ianao andre mato ministra ny angovo ianao andre mato prime ministre mila fanazavana le vahoaka satria tsy mangataka maimaimpona ny tolotra omen'ny jirama fa vonona andovola fa mitoky ny ifanaraka kosa zany vola alohan'ny vahoaka zany amin'ny alalan'ny facture ifanaraka misy kalitao zany na ara-teknika na mila kalitao zany ara-barotra fa tsy valiborangina ny azon'ny olona tsy voatery kirakira na telefôniny na resaka hoe tambazotra na hiditra amina sitany jirama anankiray hoe anaovana fitarainana fa ny valiborangina mbola azony ihany koa misy koa ny namana ny atoeraka fa ny teny ohatry toy izao raha ny dangana be ozy izy ny facturako tamina fotoana anankiray de ny antso le numéro vert tsy malala ozy izy ko numéro vert tsy andoavam-boly tya de ny antso a fa ny azony tao hoe zay nge orinasy ianao ny te iantso an'ity satria tsy afa-po le olona tam'le valiteny na tam'le fitarainana efa voalohako zao facturako zao tamin'ity volany ity de araky ny teniko teo mba ny antso an'zany numéro vert zany fa ny valiborangina miala tsiny fa tena fanaovana tsinitsinina natao nahazo azy tao anaty zany ny valiteny azony dia hiditra kely amin'ny atsipriany kely am'izay raha satria zay zany amin'ny akapobeny ny mahazo ny akamaron'ny vahoaka am'izao fotoana zao i vahoaka tsy manam-potoana fitadiavana no rapany androany ny mbola adalainy le jirama sy tsy mahazo valiteny mahafapo am'ireo fitarainana ataony ka mampametra-panontany hoe atraiza ny fanomezanareo fahafapo zany fitaraina napetraka ny vahoaka izany misy an'le ny tena olana mantsy de natao fialana toy ny fialan'le fitondram-panjakana ihany hoe misy covid-19 tsy misy valana retina de mahita izahay mahita ny mpanjifa zay solonay tena fa ao nivon'zay le fitantanana tsy mety izay misy fanararotana ao anatin'izay namana faniry sy anareo mpiaino maninona aloha izahay mpanjifa no terena ekena afaka mangataka ianareo hoe manao auto relevé izay na izahay ihany no mijery ny fandaninay de mandefa azy ato am'le taratasy kely iny de aterina any amin'ny jirama mahagaga nefa rehefa naritra facture nareo ohatra mitonga any aminay ihany afaka mandondona any ambavadinay sy anytokantranony mpanjifa fa maninona nefa ampinareo 2 minitra iny de mety azonareo izay le andekisana le marika maneo ny fandanina natao izay eo indrindra ny tena mipetraka le fanararotana ataon'le jirama ny vola efa nalohan'ny olona tsy ny considéreny tsy ny comptabiliseny fa miverina foana amin'ny andekisa tany aloha izay efa nandoavanao vola je tsy napiny midangana be aty areny satria ataonareo jirama deuxième tranche le BDB satria nangononareo araky le olona tany soavy masoandro nyteneniko teo angononareo izy tsy alefanareo facture fa mody ataonareo arivo le volana faharoa ataonareo arivo le volana fahatelo nandray tonga hatramin'ny enim-bolana fa atambatra reo iny any am'le volana fahafito any amin'ny fotoana atongavan'le facture dia ampahany betsaka andro tokon'le izy deuxième tranche de lasa avoroeny mahery ny facture alohanareo
tsy azo hoe keny zany ry jirama mila mahita fanazavany ianareo tena mila mahita fanazavany ireo fa ifankahita itsika amin'ny loi de finance amin'ny fandinina ny loi de finance afaka ray volana eo ny fanazavana manko député fetra zany amin'le resaka jirama de hoe misy fanarenana ho atao amin'ny fampandrosoana zany jirama zany de nyzarainjareo telo le izy de eo le hoe fanarenana raha teknika ny ranojiro de eo le hoe serasera eo ny tena zava-dehibe le makany am'mpanjifa de eo le hoe fitantanana arabola de tsika zany makato anatin'lay tsika moa zany efa tsy miresaka ntsony am'le fanarenana raha teknika ranojiro iny zany efa tsy mandeha arak'izay laon'ny ntsony ny fandraisana an'iny satria miratsy foana zany le tolotra le jirama zany eo am'le resaka hoe tolotra eo am'le ranojiro fa eto anatin'le lafiny fitantanana arabola sy le serasera zany tena io manahirana tsika io mihitsiny amin'ny jirama sy ministeran'ny angovo le ministeran'ny angovo koa le ministra dia satria tratran'le baikon'le filoha hoe ndana midiny fotony de lasa mametaka jiro cobra am'le panneau solaire natao reny ene candidat be ny tanàna milatsaka tany ambanivohitra tany mitondra karazany jiro panneau solaire reny de mametaka an'ireny atao de miditra mijery andrano any manakara sy ny sisa ohatrohatran'izany de ohatrany tena miasa le izy nefa ato misy asa fototra ho fanarenina ny jirama ty tokony hanomezana vahaolana zany fa lasa varina am'le hoe andeha amin'olotra jiro panneau solaire de manao selfie de ohatrany miasa be le ministera nefa ao anatin'le tena départementan'le ministère le jirama ka iverentsika le jirama satria nanana trosa 2000 milliards d'ariary na 10 milliards FMG le jirama io taloha député fetra zany de j'en passé zany zay de faly le jirama am'izao fotoana zao satria hoe efa 700 milliards d'ariary sisa le trosa de tsy gaga zany tsika raha ohatra ka hoe miakatra be lay satria aiza moa no ahafahan'ny jirama hanonotra an'le trosa am'reto fournisseur an'reto am'reto olona jifainy reto zany zay mivarotra zavatra any aminy zany mba ahafahany manodina an'le ranojiro dia satria izy mivarotra faty antoka de dikan'izay zany tsy maintsy mikaroka vola ty amin'ny mpanjifa zany zay zany le lojika atsika satria faly ny jirama hoe 2000 milliards d'ariary na 10 milliards FMG le trosa teo aloha fa zao izy 700 milliards d'ariary dikan'izay zany 3500 milliards de FMG zany de mba falifaly zareo efa mba midina l'izy fa mety any am'zareo l'izy fa aty amin'ny mpanjifa l'izy mafy be araka ny tenen'ny député fetra teo de rehefa jerevanao le izy manazava ry zareo satria ohatran'izay manko le fitarainana atao de hoe io nge misy tarify am'le optima zany zay tenen'izy ireo de hoe misy le social de misy le économique de misy le confort sy super confort zany de ho an'ny olo-tsotra zany de hoe le tarifa social zany le fianakaviana marefo raha ohatra izy miconsomme aty amin'ny 50 kilowattheure na 60 na hatramy zato de misy an'le hoe 30 ariary isaky ny kilowattheure no alainy jirama ao anatin'izany de misy an'le tarify économique le antonontonony zany de misy tranche voalohany io de misy tranche faharoa io de misy an'le hoe miakatra zany le zato le consommation zany le 100 kilowattheure zany dia 30 tsy voatazona ntsony fa eo anelany 30 sy 400 ariary no alain'le jirama de sarotra amin'ny vahoaka am'izay micalcule am'izay satria indraindray tovanandrareo le facture de tsy fantatra hoe tafiditra ao anatin'le économique tranche voalohany sa tranche faharoa ty sa le super confort le tranche voalohany sa tranche faharoa savoritaka le vahoaka am'le kajy zay ataon'ny jirama de iny nefa ny jirama malala an'iny sy mahafantatra an'iny olona nandoa tery amin'ny 200 000 francs ve no lasa mandoa 300 000 ariary eritrereto zany 40 000 ariary no mandoa mitotona ty amin'ny 300 000 ariary zany hoe le izy zany de tena hita mihitsy hoe manenjika an'le trosa ve ny jirama ho an'ireo fournisseur reo zay zany tena petratsika zany raha ohatra ka izay le kilalao de zao tokony hanana amin'ny partenaire manokana ny jirama ary tsika am'izay fotoan'izay de hoe mitady am'le resaka tena hoe prestation de service le mba asa tsara zany le mba tena tonga qualité an'le tolotra mba tonga ty am'le vahoaka le qualité fa tsy tonga am'izay nge le izy député fetra de lasa victime ohatran'izao resan'ny député fetra zao namafisako an'izay teny ny faniry izay
ny resaka ao anatin'ny fanaovana facture fitantanana an'izay le hoe gestion n'le clientèle izay no tena anodikodinina ny jirama sy andrebirebeny le saim-bahoaka araky ny teny to tompony raikitra hoe ianareo mpitondra zao ny zavatra ataony raha misy le atao hoe fitambaran'le fandaninana le cumul de consommation de iny zany tokony mipetraka foana le tranche de consommation mensuelle zany hoe tokony mipetraka raha ohatra ka nen'le olona nytaraina taty aminay nifampiresaka ary maro izy zany raha 80 000 ariary mipetraka foana izy satria tsy nanova sy tsy nampy fitaovana izy raha misy frigidaire anankiray na frigo ray ao de misy télé ray de misy jiro ohatra zay raisoko zay tokony mipetraka foana zany zay le hoe tranche de consommation mensuelle izany hoe raha misy le fitambarany teo misy fanahinina ao anatiny io le resaka fijerinazy io le resaka hoe raisinareo ihany raga fandaninareo de le faso makaty aminay efa misy kadj masisy fa avereny reny le mpanao relevé ireny manomboka izao averinareo ireny fa rary ny olona raha mohan'ny olona sasany alika ianareo hoe ndanapaka jiro satria ny fitaraina ny olona mbola tsy voavalinareo efa tonga sady indray ny mpanapaka jiro nefa ny facture lasa nidangana avy telo eny eo manodidina avoroa avy telo eny foana ny facture ny olona de araky le teniko teo hoe misy le atao hoe tranche du mois ohatra ataontsika hoe T1 ny anarany dia le tranche du mois io misy raiky première tranche zay deuxième tranche rehefa avy eo tsy hoe akory le fitambaran'le lany tamin'ny volana maromaro analanao le première tranche du mois maro le somary ohatran'ny teknika kely fa tsy nanana tableau nanazavana azy tsy zay le izy fa tokony aparitakareo iny le fandanina raha enim-bolana ianareo vao mandefa le tena facture tena fandanina na telo volana ianareo vao mandefa de tokony tsinjarainao anatin'ny telo volana te mitenir compte ianareo le fandanina tamin'le isam-bolana zay mitovitovy 80 000 ariary dia tsy misy le deuxième tranche am'izay tokony tsy isy mihitsy le deuxième tranche fa ny afetsen'le jiramao araky ny teniko teo mody ampandoavin'ny 80 000 ariary anao raisiko zay ohatra n'le renim-pianakaviany zay de tsy asiany facture ny deuxième mois tsy asiany facture ny troisième mois fa ny amin'ny quatrième mois ianao lasa mitambatra le tokony 80 000 ariary lasa 240 000 ariary fa tsy izay ny facture tonga aminao fa 500 000 ariary zay zany fanahininy zany resaka figerena izay le compte na client zay gestion na clientèle ary kady sanatria misy ny teny ko le raha mandreny ray tany ampita-tafika sao de mba misy comptabilité parallèle mialatsiny amin'ny banky fa nisy toy izany ihany ko tany amin'ireny banky reny ary maro ny victime ianao mandrotra bola mandrotsaka ray alina ianao mandrotsaka telo alina mandrotsaka ray etsy rehefa tsy manaraka amin'ny atsipriana ianao indraindray za tsy hanonona anarana banky satria manimba ny imaginy hoe misy an'izany tany amin'ny banky rehefa tsy nanao ianao na tsy nao fitaraina de ataon'ny fanao zay zavatra zay gagy ianao rehefa tena nandray am'izay anao hoe za ngeka mpandrotsaka vola toy izao isam-bolana fa tsy arak'izay le ambom-bola tavela ao amin'ny compte kao ohatra zay ihany ko ty jirama ity rehefa tsy mitaraina ianao de ataon'ny fanao zay zavatra fandrasany hitambatra any amin'ny fahatelony volana fa efa ny volana ny facture anao mitambatra de ataon'ny deuxième tranche mangalatra ianareo jirama atsaro ary matombola tsy esorinareo reo tompona andraikitra zay napetraka reo satria orinasa-panjakana io zay tokony anaso vahoaka ivahoaka zay tsy mangataka hoe tolotra maimaimpona fa araky ny teniko teo mila kalitao arabarotra mila kalitao ara-resaka serasera ary mila kalitao am'le resaka araka teknika indrindrandrindra tsy araky ny tenin'ny président mo am'izao fotoana zao nylaza tamin'ireny propagande reny mahafapo-anareo ve ny jirama mahafapo-anareo ve ny wawawa mahafapo-anareo ve ny zaosao io izy io fa miapira raha nyresaka ianao to resaka hoe olona ny jirama io nanahoana ny situation sy ny fiainany jirama io tamin'ny andro fitondrany ny filora valomanana raha tamin'ny 2008 nisy ny tetikasa izay tokony nisitrahana fanampiana vola 47 millions de dollars izay na d'euro angamba satria avy amin'ny vondrona européanna izay 24 ho atao inony zay vola zay nanaovana saika anatsarana ny famokarana rano fanomezana rano madio fisotro ny mpanjifa akoatran'izay fanatsarana ny resaka conduite zany na ny fantsona sy ny rehetrarehetra mba fahana mahazo rano madio sy voatsinjara mandeha misosa tsara ny rano noho ny fanonganam-panjakana zay nitranga tamin'ny 4 ropiaino ajaina dia ny antona tsy azo zany vola zany ary io mbola iainantsika amin'izao fotoana zao io ny voka-dratsiny zany fanonganam-panjakana zany raha ao anatin'ny maro zany teniko izany zany ohatra ny raisiko zany de mbola mitoy ihany ny tantara raha ohatra mampatsiahy ny tamin'ny fitondrany ny président Ravalomanana raha ny volana me nandraisanareo atao hoe nangalanareo ankeriny fahefanana ny volana martsa
5 dia amanjatony miliara d'ariary tsy million ity resako ty fa amanjatony zany centaine de milliards d'ariary ny tahiry ny ambombava fikirakira teo ampelantanany jirama ampitao am'izao zava-misy am'izao fotoana zao izay raha mijery itsika na ny loi de finance initiale na ny loi de finance rectificative fa jereo tsara fa tsy latsaky ny 380 milliards raha ny farany teo ny subvention omena ny jirama io inona nefa ny zava-misy am'izao fotoana zao fa miamitombo androa manalina zany tsy voavaza ny olona ny jirama izany tsy nisy afa-tsy tamin'ny fotoana nytondrany ny filora valomanana nisy zany atao hoe tahiry fikirakira mbola nipetraka tao am'izany jirama zany ny antony de maro araky ny teniko tany amboalohany le tsy fangarahran'le fitantanana ny tsy fahaiza mifidy ny olona hitantana sy ny tsy fanaraha maso fa ny fanaovana vasale na fitsetsafana nyzany jirama zany ataony ny mpitondra fanjakana indrindrany am'izao fotoana zao raha atreto mbola tsy nisy nahita vahaolana sy nanana tetika asa tsara ary nanam-porofo izany tamin'ny alalan'ny fahaizana mitantana fa ny olana zareo de izao efa hita fa tsy mahavoa efa hita fa tsy mamokatra efa hita fa mampimenimenina ny vahoaka ny mpitantana ny orinasa-panjakana ny tendrenareo io dia ny mahagaga fa tsy misy samanala ny eo avy tao ministra de miverina ho tale jeneraly mahagaga le izy ohatra ny zavatra tsy lojika aloha izany raha ny amiko de mandeha ny fitarainana fa mbola eo ihany le tompona andraikitra ary rary ny gazety anankiray mpiseho isan'andro raha namoaka an'izany hoe mialafa totakely de zao mitodika aminareo mpitondra fanjakana raha totakely marina ray aloha andriamato tale jeneraly ny jirama porofoy aminay fa tsy totakely ary ianao raha izay ny zavatra ny fampiresahany nahita am'ireny mpanjifaka nentinay ho reny ny vahoaka mpanaraka n'izao miara manonja izao porofoy aminay fa tsy totakely ary ianao satria izay voalaza ty mitsy moa le gazety ty ampelantanako ty fa tsy totakely marina ianao ny totakely any amin'ny lafiny maro hoe mety hoe ao ny fahaizanao raha ny diplôma sy ny lalana efa nidiavinao tao amin'ny fiainana ara-professeur arakasa fa manahoana le fahaiza mitantana sa mijoro ve anao mijoro amin'ny fahamarinana manohatra raha ohatra ka misy ny atao hoe baiko tsy any amin'ny tokony izy omeny ny mpitondra fanjakana anaovana vasale na hitsetsafana n'izany orinasa jirama izany ny mpanjifa am'izao fotoana zao tsy mbola nandre tam'izay 40 taona atao hoe niasana na nanaovana politika fitarainana maro toy izao mitranga sy re maray natoandro riva mahakasika ny tolotra omeny ny jirama izay de araky ny teniko to hoe misy ny zavatra afaka tsaraina misy ny manam-pahaizana mahafehany zany ary maro ny malagasy mahafehany zany fa ny olana de izao mbola misy ty fanontaniana raiky maninona nomena société libanaise na orinasa avy any Liban ny atao hoe fidevelopena le système d'exploitation zay moa ny fomba hitenenandrareo azy tsy haiko fiteny azy amin'ny teny malagasy fa za koa tsy de mahay loatra ny resaka hoe informatika tsy de manana fahalalana loatra amin'izany toraka zany ihany koa misy société sénégalaise no asena mikirakira na mikarakara ny resaka logiciel ho ampiasainy jirama rahantsika rehetra mahalala fa manana manam-pahaizana na tanora manam-pahaizana na efa zokinjokiny mahafe tsara an'izany asa sy andraikitra zany ny firenena malagasy de mbola apetraka amin'ny fanontany hoe ao ambadika izany ve zany mbola misy resaka dipany sahinina mbola misy resaka ohatra ny didy antsikely ve ao misy anjaranareo amina resaka commission ve ao ambadika izany inona ny antony ekena tamin'ny 1998 napetraka ny hoe ilibéralisena izany secteur na production any resaka jirama izany dia anisany nanao izany ny filora valomanana raha teo amin'ny fitondrany ny olana tamin'izany fotoana zany tsinona ary mbola mitohatra am'izao miapira dia ny olona fiara-miasa am'ireo le mpandraraha tsy miankina izay tsy hivarotra perta mihitsy manao tolotra ho an'ny jirama fa ny jirama nefa terena hivarotra amin'ny fatyantoka de eo indrindra ny tena olana ny vola miditra amin'ny jirama nefa rehefa tena atao ny kajy tokony ho ampy na eo ny recette d'exploitation izany tokony ho ampy hiatrehana ny fandaniana fa ny resaka fampiasam-bola sy ny fanatsarana ny fitaovana sy ny fotodrafirasa na resaka investissement no tokony hoe angatahana amin'ny fanjakana mba hitondrany fanampiana tsy izay ny zava-misy fa ny rehetrarehetra de subvention fanampiana ara-bola amin'ny 100 milliards d'ariary ny fitantanana nefa tsy mazava
ny mpanjifa tsy afa-po ny fitarainana sesilany maraina atoandro ariva raha ny fitarainana anisany mampisy akoatra ny ady tany zay atao hoe enimpolo isanjato eny amin'ny fitsarana fa ny zavatra manahirana ny mpanjifa sy mahamaro fitarainana indrindra dia ity tolotra omenareo ity ary ny faktura sy ny vola takianareo amin'ny mpanjifa izay tsy mifanaraka amin'ny kalitaon'ny arabaritra io a na ara-tserasera na ara-teknika atolotrareo izay mampitaraina ny vahoaka ka rehefa tsy misy ny vahaolana orinasa tokony anasoa ny vahoaka zany jirama zany satria orinasa mpanjakana miala esory rehefa tsy mamely fa tsy ny vahoaka no tsetsafinareo maraina atoandro ariveto ny vahoaka no ampitahorinareo amin'ny resaka fanapahana jiro dia aveo sady efa tsy ara-dalàna ny tolotra mbola tadiavinareo angalana 7 arivo indray ho sanda ny famerenana izany jiro zany amin'ny laoniny avereno ny mpanao relevé anareo manomboka izao fa manam-potoana ianareo araky ny teniko teo maniraka andre mpanatitra faktura ireny ary azay atao fialana tsonony tamin'ny resaka amehana ara-pahasalamana fa efa atao hoe lazay ny fitondram-panjakana fa efa voafe izany hoe valana retina izany rehefaso ny mpanao relevé anareo ary rehefa ohatra anareo tokony andohonitra ho an'ny olona ianareo tokony averinareo ny vola atao hoe trop perçu ve na volany raisinareo tsy araky ny tokony ho izy atsara ohatra hoe io fanaovana fikafika na kajikajy masisinareo amin'ny resaka hoe fampitomboana ny deuxième tranche fa tsy izy vahoaka mpanjifa izay efa tsy amin'ny tokony ho izy no atolotrareo mbola asainareo mandoa faktura avo roa telo eny ampy zay fa raha mitrotro io vahoaka io tsy ho zakanareo za tsy miteny mamerariny akory raha tany amin'ny faritra tany nandretsika fa nidorany olona ny tombo-pamokarana na birao an'jirama nisy zany teo alolo teo tompona andraikitra anareo mpitondra fanjakana tompona andraikitra anao andre matofilo ianao anisany nanaiky an'izany fanendrena ny olona tompona andraikitra ny jirama izany orinasa mpanjakana io fa tsy orinasan'olo tsotra raha tsara ohatra le fanaovana tantely afadrakotra le are-pirenena le famotehana n'le orinasa malagasy izay tokony hitondra soa satria tokony hanompo an'le vahoaka zany tokony hanompo amin'ny vahoaka zany hoe orinasa toy ny jirama izany patrimoine national ane izany patrimoine national tsy manana afa-tsy io isika fa ny olana dia ireo le orinasa mpandraraha anam-pandraraha vahiny indray no velomina ana vahiny 100 isanjato ireo atao hoe fournisseur ny jirama amin'ny akapobeny efa mpanefoefo daholo zany efa mpanefoefo izany dia iza nefa no mizaka iza no mizaka n'izay tsy faiza mitantana sy kolikoly ataonareo mianakava zay le vahoaka mpanjifa za koa aloha raha ny an-trano za tsy anatitra satria tsy misy ny lalàna lazaiko eto amin'ny fandarana Miara Manonja zany na manafaniry sy horentsika rehetra mpiaino hoe ny tenako dia tsy hanao auto relevé itsony manomboka androany ary nisy fotoana moa nanao fa tsy ndraindray tsy indraindray ho iaho tsy asanay zany efa tsy misy tsony ny valana retina fa efa voafeo izy nyfiloha ary manana piasa anao nandroaka piasa angany jiramany mahatonga azy hoe tsy afaka itsony manirakolona anao relevé na compteran-drano io na compteran'ny fandaniana tamin'ny jiro ka dia mamerina manao hoe tsy hanao intsony ataovy ara-dalàna io tsy injarao le fandaniana fa aoka hitsahatra treo ty fampivangongona le fandindina satria tsy mandefa faktura anareo anatin'ny volana vitsy na volana maro dia lasa deuxième tranche sala izy dia iny no asainareo alohan'le mpanjifa tsy rariny izany mangalatra ianareo jirama amin'izay fotoana zay ary raha ohatra ka manan'olana ny jirama tsy olona ny jirama irery fa araky ny teniko orinasa mpanjakana tompona ny raikitra ianareo mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao izay ary izy tena olana ange dia le famotehana zay atao hoe patrimoine national ny orinasa mpanjakana ny resaka fiarahamonina amin'ny akapobeny olanareo anatin'izany ny hermady mitovy tsisy hafa ny fomba ny tantanany zao fitondrana tarihana andriamatoandro radioely zao sy ny famotehana nataony orinasa malagasy jirama ny hermady ny famotehana fa iza ny tena nomena vahana teto amin'ity firenena ity dia ireo mpandraraha efa mpanefoefa ary mbola mitombo andreo manalina ny areny satria inona no antony misy kopakisasahana ao anatiny ao raha nyreko tamin'ireo mpiasany jirama zay ny fampiresaka tamiko ry mpiaino efa elany nandrehan'ity zavatra ity dia misy mihitsy ny kopakisasahana ao anatin'ireo le mpamaty solika
raha toka 1 million de litre ohatra ny tokony aterina komandina fa ny atsasak'izay na mahelikely ihany no aterina de ifampisasahana lelanelany eo tony ny fanaoany am'ireny le hoe misy manao marché misy fo manao prestation misy manao livraison an-javatra na fourniture any am'ireny ministera zany ny fomba fanao teto amin'ity fireneny ity ary tsy mahagaga raha izao mitotongan'izao satria fandrebrebena saim-bahoaka nisy teto hatramin'ny 7 fa mpanantenana pokatiny nisy teto amin'ity fireneny ity nanomboka tamin'ny 7 mbola niverina indray zany filohany teteza mity zany tamin'ny 7 de nyresahanyireo namana nandalo teto teo fa hoe zao nisy ny doublon zao ny ainanay tamin'izany fotoana dia ohatrany hoe mba niova nga de mbola nifidy ny vahoaka tsy maninona atao hoe na tsy nisy ny doublon na nisy de io fa miverina indray le fomba fanao tsy mety de izany no mizaka izany fa ny vahoaka malagasy amin'ny akapobeny amin'ny akamarony tena hoe sahirana namana faniry ka ny vahoaka koa tsy tokony hipetraka imenimenina fotsiny a de hipetraka hitazana hoe inona ny ataony ray anina efa nyteny ve ray anina fa tokony andray andraikitra mitandrefy misy azy ny vahoaka raha mbola mitoetra ho vahoaka foana ny vahoaka dia ataony zay mitondra am'izay tiana anaovana azy de na hopotika tahaka nina sy hofadiranovana sy mahantra arytsika tsisy raha mihitsiny satria tsy mitovy le eritreritra ny azy fampandrosoana am'le sehatra le aingitraingitra mahafinaritra azy fa ho atsika vahoaka de hotsika le fampandrosoana am'le sakafo any ambolany lay fianarana le fahasalamana lay mahatsara ny fianakaviana ka mba tianana fiarikarena mety eo anatin'ny tokantrano mba mijery fahita lavitra tsy analozika ntsony fa mba numerika de mba manana an'lay décodeur sy ny sisa le mba tsara ny kalitao ansary raisina de mba tokony mba manao fierahana fianakaviana isan-kerinandro mba manana restaurant mba tsaratsara andehanana de rehefa mba tonga fotoana fialatsasatra de afaka mba manao fialatsasa fa tsy afaka manao an'izany ntsony vahoaka malagasy fa de mijanona ho mpitazana fotsiny sisa ny vahoaka malagasy de menimenina kanefa raha tsy arahana andraikitra zany mba ho tsapan'le fitondram-panjakana tsisy dikan'izany zay ny amin'iny député fetra fa ivadika tonga de raha politika tsika satria efa manakaiky moa le fotoana zany any farany volana oktobra ano any le vomeram-pirenena mahaleo tena ho an'ny fifidianana le tsy tianao amin'iny moa zany de le hoe mahaleo tena fa le vomeram-pirenena fa betsaka menimena satria lasa tsy mahaleo tena lizy arak'izay tiana anaovana azy ka io moa zany efa manomboka metsiketsika ny anivony sehatra rehetra na ny mpanao gazety ny ACC efa samy mijery ny parlementa angamba rehefa andeha le fivoriana de efa samy mijery zay hosolo tenany ny voatondro ao anatin'izay mpikambana sivy mandrafitra ny seny izay zany le ty amin'ny foibe dia iray tendren'ny filoham-pirenena de iray fidin'ny assemblée nationale iray fidin'ny sénat iray fidinny eo anivon'ny ACC iray fidinny eo anivon'ny olafitry ny mpisolo vava iray fidinny olafitry ny mpanao gazety ny iray fidinny eo anivon'ny cour suprême ary ny roa fidinny fiarahamonim-pirenena na ny société civile zay zany ny fandrafetana azy sivy menadana sivy miralana sivy mirahavavy raha ohatra ka arak'izay ny mety fandrafetana azy ny safidin'ireo sehatra voatondro ny lalàna zany fa titsika resahana de hoe tena niasa ve le seni teo aloha tena ilaina ve le seni ary misy zavatra antenaina azy ve raha ohatra ka amolavola fifidianantsika ho avy eo voateo tsika no nare ny resaka doublon de zany mbola mitarika fahasimbana faharatrana aratsaina n'le olona voadona n'le doublon zany satria tsy mandry andro tsy mandry alina izy hoe sao de misy mampiasa any le numéro n'le karatra ka manao zavatra ratsy any de izy no voatarika izy ary le olona victime enitsika teo ary hitatsika tamin'ny fandaratsika teo de hoe mba te hiditra ao anatin'le sehatry ny ara-dalàna izy satria tsy ara-dalàna informel izy mivalitra araky ny antsony teo anivon'ny iviketra de hoe midira ho ara-dalàna de tonga mba isoratra anara kinanjo hatram'izao dia voatosika tsy ho ara-dalàna no lay vokatra lay doublon député fetra marina tokoa zany ary iverenako ny fitarainana endrika fitarainana mantsy no nataony ary fampafatarana ihany koa ny vahoaka malagasy ny teny ny namana asa Emile ny anaran'izy teo Edmond sa Emile izany hoe reny resaka doublon ny karapanondro namatoto ny karapifidianana namatoto tsy nisy akory fa nentina nampandaninina kandida tamin'ny fifidianana ny fandimby
tsy nijanona treo araka izany ny fampiasana ny zany kara-panondro zany fa nentina nanaovana raharambarotra sy taratasy ara-panjakana de izao araka le tenyle namana sy ny fitarainana netiny teto dia izy ndray ny manan'olona nefa mba maniry hiditra ao anatin'ny ara-dalàna izany izy fiatraikany amin'ny resaka toe-kareny zany mety izy fiatraikany amin'ny resaka fiarahamonina mihitsy amin'ny akapobeny tsy resaka fifidianana ihany io ny olona tsy tokony ho lany zany aloha efa lany fa ianao mba ineritreritra hiditra hoe andray anjara am'zany hoe fiainam-piarahamonina sy fiainam-pirenena zany ka mba andray anjara amin'ny resaka fandoavana hetra na aby isan-karazany isa-tsokajiny mba ahafahana mamaritra raha hoe anisan'ny mpandohetra ara-dalàna ianao raha manao an'io raha rahambaritra io zao izy tsy tafiditra fa inona no mahazo azy ny tena mamparely de izao lasa mahazo fampitahorana lasa mahazo fampiororona raha nyresany teo mantsy alohany hiditra n'izao plateau zao de eny ambato be io olona mampiasa nyo asa raha voaresany teo fa zay ny resaka ny fanaovako taminy teo ivelany tao hoe olona eny ambato be any amboribory tany fahadimy no mampiasa an'zany numéro zany sy zany kara-panondro fopla izany zany hoe io olona io tena manana ny kara-panondro sy ny anarany tena izy fa nampiasainy ty zavatra nampiasainy ary mino koa fa io olona nipetraka eny ambato be io de olona anankiray mpivarotra to azy ihany na manao raha madinika fitadiavana ohatrany hoe mivarotra eny amoron-dalana fa tiano ampiasaina mihitsy iny mba tsy ahitana azy rehefa avy eo raha ohatra ka misy zany ny fitakiana hetra amin'ny alalany satria efa saika izy mba voasoratra tao anisan'ireo mpandohetra ara-dalàna sy ao anatin'ny formel tany amin'ny sampandrarahany hetra ka izany rehetra zany ary mety mbola hitarika zavatra hafa sanatria mivava araka ny teny ihany amafisiko ny teny namana faniry teo hoe mety sanatria raha manao asa ratsy any ambadika ihany koa le olona satria raha zany olona zany ange zany tanany efa zatra mitsotra tsy tongatonga ho azy tany ampela tany any ane zany kara-panondro izany aza mino fa mbola misy kara-pifidianana fopla koa ka zay moa mahatonga hiverina amin'ny resaka senika dia tsy te hivalapatra any am'izay fa ity senity anisany nabe resaka ity senity nampametram-panontaniana ny mpanara-baovao nampametram-panontaniana nyreo mpisehatra rehetra ara-politika niatrika fifidianana zay nandray anjara tam'izany fifidianana ny fandimby teto io zany nanomboka tamin'ny 7 tamin'ny moa tsy nisy fa fanonganam-panjakana nisy tamin'izany nampimenimenina amin'ny firaisamonim-pirenena ny mpamatsy vola ary ireo mpiara-miombonantoka zao ny fanontaniana voalohany mbola ilaina ve zany seny zany karakara fifidianana manatanteraka fifidianana manao zay rehetra atanteraka sy atimombana zany fifidianana zany manangona ny vokatra mikirakira ny vokatra ary mampafantatra ny vokatra ny vahoaka ray manontolo ny zava-misy de araky ny teniko teo mandreraka na mihaino an'le hoe seniera indépendant maleo tena vao miera mpifidianana nasionaly maleo tena ohatrohatrazay ngaman'le filazana azy ia raha mahita izao fa olona pomba ny fitondrana andro rajoelona zay napetraka teo aloha ny mahagaga de efa teo irangah io so ihany fa tapitra tamy tetezamita tam'zany mbola nisy te zay tany amin'ny farany hoe senita de miasana reny mpianakaviana anankiray izy teo anelany teo de niverina indray izy tateo rindrina taty raha mahita zany aloha fa raha ianao aloha tsy ianao rery ny mahay an'io ianao raha mifahalalako azy mpisolo vava tsy administrateur civil raha mifahalalako azy tsy manana traikefa ianao tamin'ny fikarakarana fifidianana zany fanontaniana mipetraka hoe inona raha natonga anao teo amin'ny toerana io raha tsy diso toetra ny mpisolo vava izy iny namana faniry inona ny traikefa nanananao am'zany hoe fikarakarana fifidianana izany de mandeha de mipotra tele anao de nafinaritra anao mihitsy ny lalao an'io hainao manjery io de rehefa nitranga teranelelany tenyny olana de tatero rindrina taty de mahita avaly foana ianao mahita avaly foana ny solotena na zany mpikambana mandrafitra ny zany seny zany ary nisy taty arina olona ambony tao asa na alala tsy te ampanao tokatrano miono ny vahoaka malagasy de nanambara fa nisy zany atao hoe doublon ambatapitrisany 1,200,000 na roety sy ray tapitrisa tao inona ny zavanitranga nanaovana atso-jay zany olona zany nanaovana menasy zany nahodikodina tamin'ny alalany serasera ndray anakona fenana ny lainga sy ny skandalina rehetra mitranga eo anivonareo zany ny fomba nitondrana an'ity firenena ty hatramin'ny 7 raha eo anatin'izany ny seny efa raha mahita izao fa fifidianana feno lesoka sy feno osoka no natao teto efa raha mahita izao fa ny olona tsy tokony hipetraka amin'ny toerana na tsy tokony anana ny maronisa ny lasa toy ny manana ny maronisa tamin'ity fireneny ity ary nanisa mitatana an'izao fireneny zao
matotonga am'izao fahasairana an'izao ny vaoaka malagasy akoatra ny tsy fahaizana mitantana dia tompona nraikitra mivantana ianareo senia na ankolaka tamin'ny alala amin'ny famoahana sy ny fikarakarana fifidianana zay fenosoka zay nanaovanareo maso be tsy mahita nanakipinareo maso asa no ny tombotsy manokana ve no ny tsindry nataony mpitondra fanjakana ve no ny fiandaniana reo tamina kandida ve fa ny zavatra misy aloha dia sahirana latsaka lalina anaty fahantrana ara-toekarena sy ara-tsosialy le firenena araky ny teniko fa olona tsy tokony olany ny akamarono za kosa tsy milaza hoe ny rehetra ary mpiaino no napetraka reo a ny lazainareo ampomba ofisialy officieusement fa lany a tamina fifidianana zay natao torak' zany ihany ko ny ACC zay mahagaga fa raha mpiasa angamba tsy mahita piasa manjatony eo am'zany ACC izany ny tenanay fa herinandro vitsivitsy andro vitsivitsy aorina ny famoahany seniny vokatra de tsy hita hoe inona ny tena nataonareo ACC fa dia namoaka de mifanakaiky kely zany voka mpifidianana voaka ny seni zay voaka ny ACC suspect zany zavatra zany mampiaya zany zavatra zany ka iverenako ihany ty resaka seni ity fa nytanina no tena maro apetrako amin'ity seni ity satria efa ho tapitra mantsy a ny feptom-piasany so ihany fa ny fanontaniana mipetraka ilaina ve le seni io araky ny teniko tany am-boalohany tena indépendant tena mahaleo tena marina ve izany inona zao no antony any endreny ny filoam-pirenena fa maninona ny filoam-pirenena ny manendry solotena ao amin'ny seni tokony ovana zany ny lalàna raha zay ny lalàna ao anatiny ao na raha manana fahendrena sy fanetretena anao ndre matofilo tsy anjaranao fa sady mpilalao anao am'izay fotoan'izay a nompo tsara sura fa tsy maintsy atahotra anao ny olona nitendrenao tsy maintsy hiaro ny tombontsoa anao ny olona zay nitendrenao hiaro ny tombontsoa ny atokona ny vovonana zay tarinao a izany olona tendrenao izany tsy mety tokony esorina zany fahefaniny filo manendry mpikambana ao anatin'ny seni de iza ihany koa ny tokony an'olotra na ifidy a izay ho mpikambana ao anatin'zany zany fanontaniana mipetraka doly raha io ka raha vo ny sena na ny assemblée nationale ireny a de fantatra fa miandany efa 100 aky amin'ny kaoziny filoam-pirenena sy mivovonana tarena satria izy mianakaviny ao anatin'zany ny ACC 100 ianareo mbola afaka koa manolotra zany hoe ny akamaroan'ny olona ao anatin'io sy anisan'ny tantana nomina fifidianana zay loatra eto de efa milaza fa tsy mahatoky sahady izahay a raha mbola ireo a no manendry sy misafidy a izany a ho mpikambana ao anatin'ny seni izany de etoko mbola mipetraka amin'ny fanontaniana ny azy zany ny fahaizany miserasera mihitsy reto seni reto tompona andraikitra teo aloha ny tena hoe mahavalalana mihitsy ny arahana hita le tsy fahatomombanana sy ny osika ny doublon moa zany ny tena ny verimberina dia samylaza izy fa hoe tatitra natao de afa-po tamin'ny asany a ny senia nandritra n'izay a feptom-piasana izay tsy misy afa-tsy nireo nalazaina fa nahazony maro anisa sy ny ireo tafapetraka na ho solombavam-bahoaka na ho filoam-pirenena na ho senateur ireo ihany sisa ary ny tenanao andre matofilohany zany androm-panjakana izany no nylaza fa afa-po tamin'ny asa natao satria ny fitarainana dia na ny tena nivo mpiara-miombonantoka na ny mpifaniana rehetra teo anivony zany sehatry ny fifidianana ny fandimby izany na ny mpamatsy vola ho araky ny teniko teo tsy nisy afa-po tamin'ny asa nataonareo ka izay hoe mbola ilaina ve zany afaka ny fidy ve ny vahoaka ny akamaroan'ny malagasy ampytaona sy feno taona tsy ny valiny nanahoana ny fitantanana ny fifidianana teo a nangarahara marina ve ny ekeny rehetra marina ve tsy ny valiny nanahoana ny fanangonana ny voka-pifidianana satria ny ekenareo ny fanatanterahana moa ny fitondrana moa ny namaritra ndray ao anatin'ny fahavaratra no tanterahana nefa hoe efa mifanohatra amin'ny lalàm-pifidianana zany zavatra zany inona ny valiny na afa-po ve tsy ny valiny nangarahara ary ve ary ny ekeny rehetra araky nefa fanotaniko tany am-boalohany mbola tsy ihany ko ny valiny mahatoky anareo ve ny vahoaka amin'ny akapobeny raha io mana fa hiatrika fifidianana ray tsika afaka roa taona tokony isy moa nelanela mifarazalatsy te alala io ane tokony ifidany zany atao hoe lehibe ny faritra zany sy ny mpanolotsaina-paritra asa raha sahirotsaka amin'izany reto fitondrany reto fa ny kotinareo ro moe raha andretra malala fa tena efa ambany de ambany a tsy ho sahiditra amin'izany reo ry vahoaka ity aeto fa asa aloha fa mety isy ohatran'ny miracle monamina isy fahagagana eto araky ny teniko teto iverenako ny fanotaniko teo hoe tsy ho an'ny valiny ny akamarony hoe de nijoro ve ary zany seni zany ko raha nahita tsy fahatomombanana na osika araky ny teniko teo mety misy ngeny tsy fananiny olombelona ihany sika
mety misykely zay indrindra matsy fraudy hafa mihitsy ny fraudy fanahinina natao araky ny tenintsika teo hoe eto anelanelany eto misy an'izany tsena eny am-panidinana ny kara-pifidianana namatoto de anaovana kara-panondro fopla lo toy ny hita tany ambany tetezany tanjombato amanjatonjatony amina rivony dikan'izay fantatra reo tsara mihitsy fa nisy osika faninina natao reny fifidianana ny fandimy tetoreny de dikan'izay tsy manana confiance aminareo ny vahoaka malagasy tsy manana confiance aminareo intsony ny mpisehatra ara-politika raha nisy an'izany izay tsy izahay ireo tsy manana fahatokisana anareo raha mbola akarakara fifidianana mangarary zany enina ny firaisamony pirenena sy ny akamarony aza de inona ary le tokony atao hoe inona ny andraikitry ny seni manoloana an'izany rehetrarehetra zany fahasairana ny vahoaka tsy mandeha araky ny teniko mbola tompona andraikitra ianareo satria ianareo na nisy any nametraka an'izao mpitondra sy fitondrana misy eto amin'ny firenena izao olana tena iainany maro anisa isan'andro de tena hoe firenena mahantra firenena tsikonina sisa ny toy ny sakafo malagasy toy ny manokona amin'ny tsikonina sisa ny sakafo ambany fohitra fa anisany na tsy misy ifandraisana ary ny tenako zao de manome andraikitra anareo hoe manana andraikitra mivantana na akolaka noho izao fahasairana na ara-toekarena sy ara-tsosialy zao ianareo de iny teniko teo iny ihany keo mafisiko hoe diso ve iny tompona andraikitra ambony iny raha nylaza sa nylaza ny tsy fahatomombanana sy ny tsy fetezana tao anatin'ny senia na resaka fitatanana resaka doublon diso ve zany olona tompona andraikitra ambony tao izany de ireny nanaovanareo azy aza tao an'izay aza omena ohatra ratsy fiteniko teto zay faniry fiteniko teto zay ho anareo mpanaraka n'izao fandaran'izao aza omenareo ohatra ratsy ny taranaka malagasy amin'ny fanaovana zavatra araky ny teniko hoe feno kolikoly feno fampitahorana ny zavatra tsy hay tsory hoe tsy hay ny zavatra tsy mety sa i mijoro hoe tsy mety misy tompona ndraikitra tsy mahavita tsy mahatateraka ny asany indrindra ao anatin'ny jiramany tena zay esory fa tsy zay satria ny olana de zao sifotra mifakahita maloto ireo raha sanatria enjera de lasy tomoko amin'ny rambony lahy raha sanatria lanao an'izao olazaiko koa voakako toy zao no nataondry raha ohatra nataonanao an'zao ka esory eo any ahitanareo azy zany ny zava-misy am'izao fotoana zao ary ny zava-misy ara efa ketriketrika avolenta ara-politika zany ny tena mifeny tondra teto ny kajikajy manokana sy ny tombontsoa manokana ny tena mandeha ary misy ny resaka an'izany ary mandeha fa engane mba tsy ho marina misy mifampizarazarana vato de irotsaka hony anina irotsaka hony zao ministra zao irotsaka hony zao solombavam-bahoaka zao irotsaka hony ty olona avaty am'ty olona ty de za hanaparitaka amin'ny vato de any mamay an'izy mianakavy am'izao fotoana zao reo le vovonana miaradia amin'ny filoha-pirenena fa tsy ny fijerena ny tena maso hoe mitady vahaolana maharitra amin'ny lafiny rehetrarehetra amin'ny fitadiavana amin'ny akapobeny amin'ny fitantanana hoe inona ny vahaolana maharitra tokony ho apetraka fa vonjy tavanandro ary ny jirama mbola anatin'izany telo volana lasy zay mbola nisy an'izao omena zany jiromora zany ndray ny olona nefa ny tenitena manafaniry omena le cobra asy reny angamba le tindrareo resahana tsy ny vokatra ve ny tokony ho atsaraina ny fitantanana ny orinasa amin'ny akapobeny ve ny tokony hatsaraina ny resaka tolotra arabaritra araky ny teniko toe sy ara-teknika ve ny tokony hatsaraina toy ny eritreritry président Ravalomanana tao amin'ny fitondrana tamin'ny 2008 zany fanatsarana ny famatsin-drano madio fisotro omena ny vahoaka zany fa araky ny teniko lasa niverina nalain'ny mpamatsy vola ndray ny vola naveriny tany aminy satria nisy fanonganam-panjakana dia lara very anjavony dôly zany tetikasa rehetrarehetra zany za moa zany makasika an'seny fa ny fiatraikany araky ny teniko teo de misy fiatraikany ara-toekarena satria olona tsy manana fahaiza-manao olona tsy manana fanindrina tsara hitondra ny vahoaka hiala am'izao fahantrano zao no mitondra eto amin'ity fireneny ity ary nambara fa manana maro anisa de araky ny teniko teo tompona andraikitra ny seni tompona andraikitra ny ACC zay agnamany faniry no mazava de mazava zay fa mbola ho avy makasika ny seni ina de député fetra mbola misy famarana na tianao ampitsaivana kely ihany ve minitra vitsivitsy de andray any namanarina raha be mananjara ndray tsika fa efa vombonina ndray rina makasika an'izay le hoe ohatra raha eo anatin'ny maro ny resaka jirama zay tsy sasatra ny mitondra ny fitarainana sy ny sosikevitra ho anareo mpitondra ianareo mpitantana ny jirama fa io tsy fahadisoa ny jirama rery io tsy andraikitry ny jirama irery fa tena andraikitra reo mpitondra fanjakana misy
lazaina fa mpitondra moa zany ambara fa mpitondra am'zao fotoana ny adinondrareo de hoe mpiara-miombonantoka ange ny jirama sy ny mpanjifa tsy mitady tolotra maimaiponany ny mpanjifa ny jirama fa mitaky kosa sandany mifanaraka amin'ny sarany alohany zay mihitsy le rara amin'ny tolotra izay omeny ny jirama na resaka rano fisotro madio na resaka herinaratra dia tokony ifamelona zany reo fa tsy mifamono satria misy resaka tolotra ao misy resaka tinady ao misy resaka toe-karena sosialy ao anatin'zany ary fanta iaraha malala fa kitro ifaharan'ny fampandrosoana izany resaka hoe herinaratra sy resaka rano satria raha ny orinasa zay fototry ny fampandrosoana tsy maintsy mampiasa rano sy mampiasa jiro herinaratra ambonimbony sy maro tsy haiko moa fomba fiteny azy ampiasany zany anodinana ny milina anodinana ny rehetrarehetra sy ampangatsiahana milina ho an'ny rano isasana resaka fidiovana resaka fahadiovana izay nitondra ny tsitsapan'le jirama de manjary nyrihitra koa nefa ny olana mienjera atao amin'ny jirama mifatratra atao amin'ny jirama ny rihitra namana faniry mialatsiny ka eo ny tena hoe hitakina amin'le mpitondra fanjakana sy ny jirama amin'ny maha-orinasa-panjakana azy hoe tokony ho samy ho afa-po amin'ny vola rotsaky mimpanjifa araky ny teniko teo jirama de mahazo tolotra mahafa-po azy koa le vahoaka mety hitranga ny olana enanenanelana eny tokony misy rafitra anankiray famanonana fitarainana afahan'ny mpanjifa miantso fa any koa tokony mbola mba hoamboarina kely koa zany zavatra ray satria tokony efa averina amin'ny asany zany mpanao relevé araky ny teniko teo tokony atoro amin'ny vahoaka hoe ny numéro vert ny laharatarby maitso ve mifiteny azy dia zao ihany ny tokony ampiasana azy raha ohatra misy fitaraina tao na manatony eto am'izao agence zao na mandefa taratasy am'izao sao tokony zay de miezaka ianareo mba mandray amin'ny fo madio le vahoaka satria tsy ary alala tsy ary mikirakira an'zany resaka tambazotra sy resaka fiseraserana zany ny vahoaka ka tsy tokony omenareo tsiny izy na tsy tokony avonavonana zany vahoaka zany ao anatin'zany ka dia ohatra ran'zay ny teniko hoe tokony ijery vahaolana maharitra ty fitondram-panjakany ty fa ohatra ray ao anatin'ny maro ny olana mianjady amin'ny jirama ijereo vahaolana maharitra tsy vahaolana ny resaka vonjy-tavanandro atao amina resaka hoe fanampiana mody mena vatsitsinjo kely de mena tosika fameno kely de mena jiro maimaina kely de hoe jiro mora kely zany foana nitondrana ty firenena tetra amin'ny 7 fitondrana ohatrany teteza mita hatrany ohatrany olona vao miana mandeha zany fitondro zany olona tsy hita mihitsy fa tsy ampy fahaiza manao ka misy mpanolo-tsaina re manodidina andre matofolo mba eno ireny misy manam-pahaizana le malagasy eno ireny metombony kokoa ny manam-pahaizana malagasy fa tsy société libanaise araky ny teniko teo société sénégalaise no mandray atanana resaka hoe fampandrosonana inona ny resaka système d'exploitation hoe développement na système d'exploitation sy ny resaka famolavolana resaka hoe logiciel hoentina mitatana ny taratasy ny mpanjifa ao anatin'zany orinasa jirama zany ka dia zay no amaranako ny anjara fitenenako satria mbola misy ny faneho-kevitra sy famakafakana zay mbola hoentiny namana faniry sy namana rinarabe mananjara ka de izay no ametrahako ny veloma mandrapiresaka amintsika mpiaino mpanaraka an'izao fandaharana miara manonja eto amin'ny MBS 95.4 sy ny radio mada 100.8 zao ka dia mirarisoa mametraka amin'ny veloma mandrapiresaka dia faly mifankahitandray amin'ny fotoana manaraka veloma tompoko eny ary de misaotra ny député fetra razafy tsy miana antsika tamin'izay fanazavana nentin'izay eo moa zany fanazavana teknika fa eo ihany koa le hoe fiarovana ny mpanjifa dia ny vahoaka malagasy zany satria ny mpanjifa ny jirama de tsy mipandrifa eto atoerana ihany fa hatrany ivelany de misy zany mpanjifa ny jirama zay ka ho fiarovana ny reny mpanjifa reny no faneho-kevitra zay netiny teto amintsika zany fa tsara ho fantatra resaka jirama zany de tokony isy ihany lay fampitoviana tarifa am'izay satria nisy fotoana zany tsy mitovy le tarifa teto andrenivohitra sy tany amin'ny faritra tany zany de tokony isy zany ho an'ireo fampitoviana am'izay zany mba ahafahany rehetra miara misitraka an'le tombotsoa hoe fampitoviana ny vidin-jiro manerana ny Madagasikara ary zamy hoe fa mba re ihany mba manoza ezaka am'izany le jirama fa ny ezaka de mbola tsy ampy be da be mihitsy ary io tsy jirama fa orinasa mpanjakana ao anatin'le départementan'ny Angovo le jirama dikan'izay
dia mila misaina amin'ny hanavotana an'ilay orinasam-panjakana eo anivon'izany ministera zany, tsy ny présidence rery na ny primature fa zay ihany koa nametrahana zany tompona andraikitra izany. Rina Arabe Mananjara, irosy antsika ao anatin'ny adevitra sy ny dindinika. Mamarapara antsika amin'ny resaka eto amin'ny Miara Manonja mengy eto amin'ny MBS moa zany rahanao ihany koa nalalan'ny Radio Madasy ny tambajotra tserasera maro samihafa. Araka nefa nambara teny am-piandohana dia hoe tsy maintsy asitsika resaka ity fivoriana Assemblée Générale eo anivon'ny firenena mikambana totsaina New York any États-Unis ity fivoriana andian'ny fahenina amin'ny fitopolo moa zany izy io. Maninona tsy maintsy asiana resaka satria ny firenena malagasy dia manana délégation izay miatrika an'izany fivoriana izany tarihan'ny filoham-pirenena dia miandry ny vahoaka malagasy hoe inona zany ny atao hoe vokatra hoentina avy any amin'ny fivoriana ny firenena mikambana zany hoentina mody aty Madagasikara hoe mba azahoan'ny malagasy zany tombontsoa ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Ny tena andrasan'ny maro aloha zany raha momba ny Madagasikara dia ny resaka hoe îles éparses. Io aloha satria Madagasikara ny dossier momba an'io dia averina foana fa efa ninivon'ny firenena mikambana any ary mbola manan-kery izany dossier îles éparses izany zany ho an'ny iraisam-pirenena so antsika eto Madagasikara ihany koa. Inona moa no tena votoatin'ilay résolution satria maro nareo ny teny hoe inona tsara le voasoratra ao anatin'ilay résolution io tamin'ny 12 décembre tamin'ny 1979 zao le voasoratra hoe terena i la France ny amin'ny iresaka aingana amin'ny Madagasikara amin'ny amerenana an'ireo nosy îles éparses amin'ny Madagasikara izany izay tafasaraka tamin'ny Madagasikara tamin'ny fotoana niverenan'ny fahaleovatenan'ny Madagasikara tamin'ny taona 1970. Tafaverina ny fahaleovatenan'ny Madagasikara rehefa avy nizanahan'ny Frantsay izany fa ireo îles éparses kosa dia tavela. Iny moa efa nazavaina ela be teto raha ny tantara hoe tsy nomeny général de Gaulle ny îles éparses tamin'ireny fotoana ireny ary ny prime ministre frantsay tamin'izany dia i Michel Debré fa i Madagasikara no ilay tany lehibe zany miaraka amin'ny Sainte-Marie ry nosy be sy niaraka teo no naveriny fa ny îles éparses no giazany satria nisy fanapa-kevitry ny mpitondra frantsay tamin'izany fotoan'izany hoe ireo îles éparses ireo dia eo ambany fifehezan'ny ministera misahana an'ireo atao hoe nosy isan-karazany izay mbola nalainy ny frantsay zany tamin'izany fotoana izany dia tonga ny taty amin'ny fivorian'ny firenena mikambana tamin'ny 1970 dia nivoaka izay résolution izay hoe terena i Frantsa iresaka Madagasikara ary ny votoatin-resaka dia ny amerenan'ny la France ireo nosy ireo ho an'ny Madagasikara. Zay le izy. Ity zany zao andian'ny fahenina fitopolo ny fivorian'ny firenena mikambana Assemblée Générale io dia iteny momba an'izay ve ny mpitondra malagasy rehefa manao zany ny fandraisam-pitenenana eo amin'ny tribune eo anivon'ny Nations Unies eo a New York. Ka ny andrasana zany dia hoe apiaro ilay résolution zay fotsiny satria le izy efa ao amin'izany firenena mikambana izany. Inona no zavatra mitranga any New York any amin'izao fotoana izao tsara mbo fantatsika zavatra nanaitra ny betsaka aloha zany dia tsy any tsy tonga any ny filoha frantsay Emmanuel Macron fa ny ministre ny raharaham-bahiny frantsay inga Jean Le Drian zany no solo-tenantany na ny frantsay ary any Frantsa sy ny frantsay maneran-tany gaga hoe fa ahoana no tsy tonga any amin'ny fivorian'ny Assemblée Générale ny filoha frantsay raha ny tamin'ny fanokafana maly aloha dia izay zany no zava-misy
tany amin'ny 70 taona lasa tany no nisy an'izany hoe filoha frantsay tsy niatrika ny assemblée générale ny firenena mikambana zany ary ordinaire ty ordinaire zany hoe fivoriana ara-potoana dia tsy tonga tany anga Emmanuel Macron fa Jean-Yves Le Drian ministra ny raharamahiny no nalefa ny tany zany raha ny tamin'io omaly io tany amin'ny 70 taona lasa no nisy tranga ohatran'izany dia tsy tonga tany nga Jacques Chirac fa i Dominique de Villepin no nalefa ny tany tamin'ny fandraisam-pitenenana izany ity 76e assemblée générale nyty anefa dia tena zava-dehibe satria taorianan'ireny le nampahamay be any confinement sy ny Covid-19 reny teo aloha teo tsy afaka tsisy fionana zay vidéoconférence natao fa ity zany tena hoe le tena ny olombelona mihitsy no tonga eo satria efa nisy ny ezaka nataon'izao tontolo zao tamin'ny resaka vaksiny tompoko tamin'ny resaka vaksiny ka iny zany ny raha n'izao tontolo zao iny tonga eo mantsitsika rehefa aveo momba ny ka Madagasikara dia izay no zavatra miseho aloha nanamarika voalohany anisan'ny nanamarika faharoa ihany koa tamin'ny fisokafana omaly zany satria tsy maintsy nisy ny teny fanokafana nataon'ny secrétaire général ny firenena mikambana itsika hoa tsy tokony ho topotra amin'io fa tenenina amin'ny zava-misy inga Antonio Guterres zany dia zao ny teneniny hoe tsy tsika ny namorona ary zara lasa saina hoe so dia meny Miara Manonja ara ny aisean'ny firenena mikambana fa probable zao ny teneniny le monde doit se réveiller mila mifo zao tontolo zao doit tena mila mifo izao tontolo zao imposé mihitsy zao tontolo zao zany ao anatin'ny Madagasikara dia ho vaiko kely zany le izy hoe mila mifo i Madagasikara satria Madagasikara ao anatin'izao tontolo zao fa maninona mila mifo matoritory zany izao tontolo zao ary resaka amin'ny Madagasikara sika tompoko dia tena fantatry ny any ivelany any ane hoe ny zava-misy eto tsy hoe ohatrany fa matory tsy zany teny an'izay tsy Miara Manonja ny teny an'izany fa ny secrétaire général ny firenena mikambana Andriamatoa zay le izy dia ny teneniny Nations Unies le izy hoe mila mifo izao tontolo zao ka ny tsika mantsy rehefa ny vazaha no miteny dia ohatrany hoe eketsika fa rehefa itsika eto no miteny dia ohatrany hoe tsisy mieno zany zay zavatra zay ka ho an'ny Madagasikara manokana dia tsotra le izy zavatra tenain'ny firenena malagasy zany sy ny vahoaka malagasy ilay mahantra no atenaina ho hoetin'ny mpitondra malagasy any zany io zao resaka hoe Covid-19 resaka Covid-19 dia ny mpitondra teto Madagasikara moa efa nandritra ny fotoana maromaro zay no mamerimberina foana amin'ny teny hoe tena voafehan'ny Madagasikara ny Covid tena nanao ezaka be zay sy ny sisa ary tena vokatra tsara no azo tany Madagasikara asa moa zany zao raha izany no ho teneniny mpitondra malagasy miatrika n'ity fivoreny ity fa tena andrasana ane tsy zay izao tontolo zao ane samy hoe nanao ezaka daholo tamin'ny fiarovan-teny fa isika teto Madagasikara raha nomen'ny sehatrareza-pirenena vola be tsy fantatra ny malagasy amin'ny tsipriany akory ny tena nampiasana an'ilay vola raha ohatra zany ny mpitondra malagasy ka iresaka momba ny Covid-19 any dia ho an'ny tanin'ny olona hoe mba azavao kely hoe azafady indrindra ny fomba nandaninareo an'ilay vola matoa mantsy mipetraka izay fanamariana zany dia be dia be ny fanontaniana izay mipetraka tsy tokony aty aminay mpanao gazety zany no mipetraka satria misy olon-tsotra manontany anay hoe nareo mpanao gazety ahoana ny fandehan'ireny vola dia ozany tena hoe mpanao gazety mihitsy zay fanga mpanao gazety no nandany an'io fa ny tompona ndraiky mpanjakana eto Madagasikara ny tokony manazava an'izay ary le izy raha vao resabola dia mila mazava foana ny fampiasana azy zany sy ny fandaniana azy ny olona ny tsy hoe sarotiny amin'inona na amin'inona rehefa mazava io fa raha vao misy hoe tsy voalohany ny vola ny tary nisy vola tsy voalohany ray ho ny tary nisy an'izao ny taro nefa ianao atao nanato mitrosa anao an'izao nefa ny vola tsy voalohany ny vola nome ny resam-pirenena tsy mazava ny fampiasana azy dia eo zany no mahatonga ny fanontaniana ny verimberina ary matoa betsaka ny fanontaniana ny verimberina dia misy tsy mazava ao zay tsy misy fanontaniana
fanina mipetraka izany tompoko raha ohatra ka mazava daoly ny zavadrehetra ka io zany anisan'ny andrasan'ny malagasy mihitsy zany ny momba an'izay resaka izay am'izao fotoana zao mantsy am'izao fotoana iresan'izao zao mbola alina mbola maizina any mbola maizina any États-Unis valy zany zao oratsika zao zay fa hoe voatondra zany hoe andray fitenenana amin'ny tribune Nations Unies ny filohan'ny Madagasikara dia hoy teo zany izay ho tenenina ny lahadinika moa amin'itony fivorian'ny Assemblée Générale ny firenena mikambana tony dia hoe ny fiainana zao tontolo zao amin'ny ankapobeny vao resaka eo ny resaka fahantrahana mahakasika Madagasikara zany resaka changement climatique mahakasika Madagasikara zany ny resaka anohanana mahakasika Madagasikara zany la fin moa hoe nona fanetsika moa hoe kere dia mahakasika ny Madagasikara ihany koa zany asa hoe inona no tenen'ny mpitondra malagasy aloha hoe manana tetikady izy sa hoe ahoana fa raha ny kere aloha zany zao raha ny vaovao faraparany de mpamma no tena anisany mandray anjara be dehibe amin'ny fiatrehana an'io kere io satria amin'ny terrain mihitsy mpamma am'izao zay indrindra ka zay omeko ohatra kely zany isika menakavo mpamma na ny programme alimentaire mondial dia maninona izy zao mamokatra masomboly ho an'ny faritra atsimo ka olona hatrany amin'ny efatra tsy ray tapitrisa any ho any no hisitraka an'izany mamokatra masomboly mpam ary rehefa tonga ny volana novambra sy ny desambra jereo tsara zany fahaizan'ny sehatra raisam-pirenena rehefa tonga novambra sy desambra hoe mba mirotsaka ny orana na atao ara hoe kelikely fa hoe vanim-potoana ny orana io dian'izao ry zareo dia efa miomana amin'ny masomboly mpamma ary ny talemisahana vonjitaitra eo anivon'ny programme alimentaire mondial na mpamma zany Margot van der Velden dia midina ny toerana mihitsy nakany amin'ny faritra ambovombe iny mijery an'ilay izy hoe dian'izao zany dia efa miomana amin'izay zavatra izay ary raha ohatra ka hoe misy orana milatsaka ka petraka le ambolena le masomboly zany dia azo antoka hoe isy vokatra eo ary ampiofa ny fiainan'ny any atsimo na dia atao raha hoe sombony any izay rehetrarehetra izay inona ny tia natongavana raha resaka kere zany any amin'ny firenena mikambana any ny mpitondra malagasy ka ndeha hiteny hoe zao dia hita mazava aloha zany fa misy andraikitra tsy niraisina nandritra ny fotoana maro zany ny mahatonga an'io kire mbola misy foana io misy ny tontolo iainana mesimba ny olona lasa mitsoka any amin'ny toerana misy azy makaty amin'ny faritra hafaty lasa misy exode interne ato amin'ilay tsona hoe firenena malagasy izay mbola tsy fahita ankehitriny hatramin'izay zany kanefa misy amin'izao fotoana izao ka ny firenena isanisan'ny tompoko amin'ny firenena mikambana io dia samy manana ny sujet izay mahamaika azy samy manana ny raharaha mahamaika azy raha iresaka ianao hoe i Amerika États-Unis mahamaika ny Amerikanina ane zao dia ny fifaninanana amin'ny sinoa amin'ny resaka varotra iraisam-pirenena dia ny teny moa Joe Biden na omaly tamin'ny fotoam-panokafana hoe izahay dia tsy mitady ady mangatsika amin'ny Chine zay tonga dia teny zany hoe niezaka izy zany nametraka an'ilay apaisement inona dikan'ilay apaisement mba ho tompontsoany ny vahoaka Amerikanina zay foana aloha sy fitoniana satria ianao raha mitrifatrifana eo dia tsy maintsy hetraika ao amin'ilay mpitondra ihany le izy zany hoe ny olona zany mitady foana ny tompontsoa an'ilay firenena sy ny vahoakany fa tsy ndeha hiteny izy eo amin'ilay hoe zay tena mahay be zay tena navita an'izao zay tena niezaka be tamin'izao tsy hoe mandoka teny izy fa raha ny teniny filoha Amerikanina Joe Biden tompoko dia nanetry tena izy raha nandrasany maro zao dia tena hoe tena hoe anenjana izy manoloana ny sinoa fa tsy nanenjana ny filoha Amerikanina Joe Biden fa nanetry tena dikan'izay ny firenena matanjaka indrindra eto ambonin'ny tany dia mahay manetry tena manoloana ny zava-misy hoe eto kosa tena ilaina ny apaisement mila tena hoe milamina mihitsy aloha
satria ianao raha hitrifanyitrifany eo foana dia tsy mahazo vokatra tsara ianao zany ao anatin'izay rehetrarehetra inona nefa ny tena tanjona fitsonjovana an'ilay vahoaka izany de zao koa zany zao ny resaka hoe fiomanana sady amin'ny antsoina hoe COP 26 io atodsaina ny Glasgow any Ekosy any io zany herinandro vitsivitsy tsy hanomboa an'ilay hoe COP 26 raha vao miteny an'izany moa de resaka hoe tontolo iainana eto ambonin'ny tany de amin'ity zany hoe ny toetrandro zany no jerena manokana zany zao ny atao hoe hiazaka zany ny firenena maro maneran-tany isika eto Madagasikara mbola difitry ny fahantrana ankehitriny ka matoa zany tenenina dia mila mahafantatra isika satria ny mpitondra eto Madagasikara rehefa avy mandeha mivoaka ny velany any andrasana ny tatitra iny moa efa resahany eto foana zavatra fa no voaresaka sy ataona hoe andomina ny tatabatra zany fa tsy le tena hoe vokatry ny dia zany natao tany ka dia andrasantsika ny vokatry zay rehetrarehetra zay de tia koa maraparanantsika azy namana faniry de misy zany zao le hoe tetikasa fiarah-miasa ny firenena mikambana sy ny OIF na ny Organisation Internationale de la Francophonie hoe iara-iasa io zany de misy résolution mihitsy izy io fehi-kevitra A75 L.103 de sao tsika mieritreritra hoe isy fiarah-miasa matotra kokoa eo amin'ny firenena mikambana sy ny Organisation Internationale de la Francophonie Madagasikara ao anatin'ny francophonie de sao de hoe apetrapetraka any ny ilzy apart satria hoe iara-iasa ny firenena mikambana sy ny OIF tsy izay mihitsy satria zavatra samihafa mihitsy zany rehetrarehetra zany feany zany raha ohatra ny malagasy ka mitaky ny atao hoe amerenana ny ilzy apart madiodio ho an'ny Madagasikara de tsy flambeauciary zany tsy hoe fahotany zany fa tena hoe rariny ampiasaina amin'izay le tena hoe fahendrena malagasy rariny sy hitsiny tokoa izay zavatra izay ary ny izao tontolo zao efa ho andamositsika malagasy zany fa ny mpitondra eto Madagasikara no andrasana zany tena hoe anamafy an'izay sy atao hoe anahitaitra an'izay indrindra amin'ny tony fivoriana eo anivon'ny firenena mikambany tony fa rehefa isika no tsy tahitaitra momba an'io de very anjavony any io mody pasipasohana amin'ity kanefa la izy de tena zoatsika tanteraka ao anatin'izay rehetrarehetra izay fanila tsika koa zany miandry rina hoe ny filoha ve zany resaka rehefa tonga eo amin'ny Nations Unies hoe satria ty mbola anatin'ny adefitra ny Covid-19 de ny rehetrarehetra amin'ny akabeany saika tonga eo de hoe saika efa nanao vaksiny avokoa ka mba ho savy zany ny filohantsika miteny hoe zay de tsy anisany nanao vaksiny fa ny CVO no nampiasainay sy nanasitrana anay satria nisy fotoana moa ny filoha ny teny an'le hoe mitodika aty amintsika mason'izao tontolo zao tamin'le resaka Covid-19 iny amaritra adevitra ngeza be izany adevitra zany resaka horesahany zany ho fantatra zao tontolo zao tokoa ve le CVO ve ary mbola izay ve ho adevitra hoentiny ihany satria adevitra zay manoloana an'le vaksiny satria ny vaksiny ny OMS ratsy nao ambanin'ny firenena mikambana dia manosika nisy iny zay vaksiny zay ka eo zany tsy maintsy apetraka tsara zay adevitra rehetra izay fa amaraparanantsika azy Rena Rabe Mananjara efa miresaka iraisam-pirenena ihany sika sy ny diplomasia sy ny fandraisam-pitenena sy ny fijoroana dia mba iresaka kely tsika Rina ny amin'ilay fanaovan-tsony nisy teo Madagasikara sy Frantsay tamin'ny fakomaly zany ny alatsinainy teo tany Frantsa zay nahazony Madagasikara lela vola teo amin'ny 7.7 tapitrisa euro na 198 millions d'euros zay lela vola zay ka nititsika resahana anatin'izany satria betsaka moa ny adevitra ndresahana tamin'iny hoe lasa tsy retsaika ny filosy ny délégation fa rehefa nandeha lay fampitanany vaovao de io eny fa ny ministry ny vola raha eo lesany ny ministry ny vola sy ministry ny vola malagasy zany Ramatoa Rindra Asimelo io izy io sy ny ministre délégué frantsay misahana ny ministre frantsay misahana ny Europa sy ny raharambahiny Andriamatoa Frank Rister zany no nanao an'izay fifanaovan-tsony azotsika amin'izay fifanaraha mpiara-miasa zay io moa zany de fandresantsika omaly resaka téléphérique sy resaka projet mandraka 3
na angovo mandraka 3 zany no tao anatin'izay de ny hitantsika tao anatin'le sary teo a nisy ny sary ny filohan'ny repoblika nijoro teo arina nylay ministra rotota zany eo mihitsy io sary io jerevana sary de io zany ministra malagasy misahana ny toekarena sy ny vola de io ny ministra frantsay miandraikitra indrindra ny Europa sy ny raharaham-bahiny zany ministra délégué iny fa hafa ny tena ministra ny raharaham-bahiny Jean-Yves Le Drian ministra ny raharaham-bahiny samy hafa zany resahantsika zany ka inona tonga an'le adevitra rina maraparana antsika azy mpijery mpiaino zany anatin'izao resaka zao hoe misy mba manaitra ihany eo amin'ny sehatry ny diplomasia malagasy sy ny fomba fijorony firenena malagasy ka ny nanaitra izany vaovao izany ny teny amin'iny hoe fisiny filoham-pirenena tao ambadiky ministra Rototo iny ary tany amin'ny braoan'ny ministra délégué rina dia Andriamatoa Paraine Auguste zany mialatsiny manonona ny anarany izy moa no nanaitra an'izay tao anatin'ny compte-ny tao compte nanio hevitra izy ny amin'izay fomba fahitany an'izay satria Andriamatoa Paraine Auguste dia solombavomboaka teo aloha izy efa nanandraikitra teo anivona gouvernement ihany koa izy tamin'ny fotoanandro ary efa filohan'ny antenimieram-pirenena izy nandritra ny fotoana mahavaivay ary dia efa ambassadeur Madagasikara tany Sénégal tany Dakar zany ka zao nambarany tao anatin'le pejiny hitantsika eo zany zone Nambara, les questions protocolaires, les préséances et étiquettes sont très importantes dans la diplomatie. Un président de la République ne doit jamais se rendre dans le bureau d'un ministre, quelle que soit la raison ou la boulimie pour la communication, sinon il désacralise, dévalorise la fonction présidentielle et déshonore son pays qui est la risée de tout le monde. Notre président n'aurait pas dû se rendre aujourd'hui chez le ministre français délégué à l'Europe et aux affaires étrangères pour assister à la signature des projets de apetra fantanina hoe y a-t-il un conseiller diplomatique à bord zay zany ka raha dikatsika teny gasy le izy rina de zao ndray tiano tenenina hoy ny zao ndray ny resahany zany raha ohatra ka dikatsika teny gasy fa zay ny fanazavana tao anatin'ny page Facebook-ny zany. Ny resaka momba ny arifenitra ny fisolotena sy ny andraikitra dia zava-dehibe eo amin'ny lafiny diplomasia. Ny filohan'ny repoblika dia tsy tokony ho any amin'ny birao ministra na inona antony amin'ny fifandraisana. Raha tsy zany dia veriasina ny andraikitra mahafiloha azy ary manetry voninahitra ny firenena eo anatrehan'ny rehetra. Ny filohantsika dia tsy tokony nanatrika ny fanaovan-tsony tany amin'ny ministra frantsay misahana any Europa sy ny raharaham-bahiny androany. Ministra délégué misy mpanolotsaina diplomatika ve ao zay le fantanina petra de tonga de tsarotsika avy hatrany raha miteny izy hoe misy mpanolotsaina diplomatika ve ao de hotsika hoe talohany na ministra ny raharaham-bahiny ny ministra amin'izao fotoana zao Andriamatoa Rajoelina Patrick dia conseiller diplomatique na mpanolotsaina ara-diplomatique ny filoham-pirenena izy tsarotsika rehefa nandeha iny resaka Apollo 21 iny dia tonga nanazava mikasika n'indra raha iny teo anivon'ny fahitalavitra France 24 ny mpanolotsaina ara-diplomatique ny filoham-pirenena amin'izao fotoana zao Andriamatoa Patrick Rajoelina teo nahafantarany be sy maro izy zany mpanolotsaina ara-diplomatique izy lasa ministra ny raharaham-bahiny malagasy amin'izao fotoana zao Rina Rabe Mananjara de niaraka nefa izy raha ny hita tamin'ny sary tsy de lavitra teo ny ministra zay misana ny raharaham-bahiny zay mpanolotsaina ara-diplomatique teo aloha de lasa mivatana any aminy ty raha ty satria afaka nisakana zany ny ministra ny raharaham-bahiny malagasy hoe Andriamatoa filoha tsy mety marina tokoa no andehananao ao satria lasa ianao ndray no mandeha ary amin'ilay ministra satria misy lanjany daholo anie zany eo amin'ny lafiny diplomasia eo amin'ny lafiny andraikitra zany ary nambarany lay fanokevitra nataon'le ministra teo aloha sady ambassadeur de hoe amin'ny lafiny arifenitra de mahaveriasina an'ilay firenena satria iny filohan'ny repoblika mandehandeha iny tompoko dia mibaby ny fiandriana ny firenena sy ny arifenitra firenena sy voninahim-pirenena zay le tenentsika mandrakariva hoe misy dikan'le olona nitazana hoe nisy tapis rouge ve tamin'izy ny resaka tamin'ny Emmanuel Macron ny sainam-pirenena ve taoarinany
tamin'izy niona tamin'ny Emmanuel Macron. Misy dikany zany satria mitondra n'ilay voninahim-pirenena satria izay nge ny ambaran'ny constitution Riana Rabe Mananjara ho antsika mpijery de ny hoe ny filoham-pirenena no misolo tena ny firenena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. De raha mijery zany tsika amin'le lafin-javatra ohatran'izay nanao ny fanio-kevitra moa zany ny ambassadeurtsika teo aloha tany Sénégal Andriamatoa Auguste zay manana ny traikefa ary tiany tsara ho mariana lehibe any corps diplomatique i Parrain Auguste tany Sénégal Riana Rabe Mananjara doyen na zokul tao anatin'izay tika misy dikany zany lafin-javatra zany misy dikany zany lafin-javatra zany ary za rehefa nodimandry Abdelaziz Bouteflika Riana Rabe Mananjara filohan'ny Algérie de oza hoe hanao fanambarana ve amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy ny filoham-pirenentsika zany satria tsara be ny fifandraisana teo amin'ny Algérie sy Madagasikara ary zay le tsaroko tsara hoe ny ambassadeur ny algérienne no nisy fotoana zay lehibe ny doyen ny corps diplomatique teto Madagasikara ary saika izy foana ny doyen zany no manao kabary amin'ny anaran'ireo maso ivo zany zay le corps diplomatique zany le doyen zany de ny fifandraisana famatorana ara-tantara sy fanomezana tolotra marobe satria tsika manana maso ivo tany Algérie tsarotsika tsara zany mpanjaka teto Madagasikara raha natao sesitany tany Algérie ary nanana maso ivo tsika ao aminareo sabotsina meno nisy maso ivo avy any Algérie avy any Toliary avy any misy ray aman-dreny fa maso ivo tany Algérie Riana Rabe Mananjara ty tsika tenenina amin'izany de hoe tokony lay filoha mihitsy no miezaka zany misadresse na amilay manome an'le lettre na condoléance zany ho an'ilay fitondrana sy le vahoaka algérienne fa rehefa nijery de mbola le ministre ny raharaham-bahiny no niresaka ao aramo de mbola somary miresaka kely ny zavatra ny famatorana tamin'le algérienne resaka tam'izany izy fa zany misy dikany daholo amin'ny lafiny ara-diplomatika satria ny diplomatie no mamaritra ny fifandraisanao azonao mivelatra fa tsy milokolona irery ka rehefa tsara ny diplomatie zay nge le niresantsika teto ry nanomboka latsanany raha mahay milalao an'io fionana any ana New York io ny filoham-pirenena dia misy dikany lehibe zany satria ny diplomatie dia azontsika rehefa manja ny lobbying rehefa tsara be tsara mihitsy ny négociation atao rehetrarehetra dia isy filoham-pirenena marobe ionao isy tompona ndraiky mpanjakana marobe ianao de afaka miresaka tsy voatery angatabola indrantsika rehefa mandeha reny négociation reny fanararoatra zany fa mety misy fifanarahana arakasa misy expérience marobe mety misy fitaovana azotsika raisina any amin'ireny firenendehibe reny mety misy ihany koa fanampiana arabola zay tsy averina any amin'ireny fireneny reny fanararoatra zany zay ka ny lobbying sy ny négociation no mamaritra amin'izay amin'ny alalan'ny fametrahana ny diplomatie mazava eo amin'le firenena sy firenena zany satria mety sahirantsika amin'le bailleur traditionnel rina hoe de ny banque mondiale foana ve ny FMI foana ve BEI foana ve ny BAD foana ve ny BADA foana ve sy ny sisa fa reto indray zany de misy firenena zay nge ny fataon'ny président tam'izany fotoana zany rehefa mivoaka de nanana fotoana fampiresahana tam'zareo de voniny ny Kadhafi fa ame an'izao atsika tsisy volana verina tam'izany de vonina zareo algérienne fa ame an'izao atsika niona tamin'ny président ny Inde de ozy ny président ny filoha teo aloha saika nitatitra ohatran'izay daholo de ame tracteur ary zareo ame zao atsika ary zareo satria samy mpamboly vary Inde sy Madagasikara ny resaka tam'izao zay misy zavatra marobe azo ratovinao anatin'izay fa rehefa mamadika an'le azanda satria miresaka trosa aloha rina de tsaron'ny saiko tampoka le resaka trosa ty de io zany tsika no miverimberina hoe tena bokatrosa loatra Madagasikara tamin'ity fanjakana ity satria akoatran'le 199 millions d'euros zany de le volany indramina tamin'ny nampiasaintsika tamin'ny Covid-19 misy vola iny misy pré reny de nisy koa le 1 milliard 100 millions de dollars le tary amin'ny fionana zay niarahantsika tamin'ny banque mondiale zany lay niaraka tamin'ny inona moa le IDA de azo le 490 millions tamin'iny de iny le nambara ministre mivola teo aloha hoe 50-50 na hoe 50% fanomezana dan 50% trosa de akoatran'izay efa nisy koa fifanaraha-piara-miasa marobe na azontsika famatsebona de am'jery ozy hoe ohatry miboka trosa ihany tsika
par rapport ny vola miditra tena efa manodidididina ny 2 milliard na 2 milliard de dollara ve izy ty fa mbola ezaka aloha zany ijeryn'ny document ndray ahafahana mijery an'le hoe be loatra ny trosaitsika ary ndraindray le izy dia tsy de tena any am'le tena lara-pahamiana be arak'le tadiavin'le voaka le izy fa zamo anokafanahadevitra ndray a manaraka rinarabe mananjara eny ary mamaransika ny fandarana Miara Manonja amin'ity fotoana ity maro ny zavatra noresahana teo fa ny faniriana de hoe engany ka mba tsy tonga amin'ny teneniny tanora sasany hoe revena manja na tsy manja ary fa le izy zany tokony manja foana satria i Madagasikara efa nengaran'Andriamanitra mihitsy zay averimberina foana manja ke Madagasikara manja Madagasikara matotsika tany amin'ny 4 milliard taona tany ny endaka taon'ny Gondwana tamin'ny Australie de nomena nosy manoka antsika lasa an'ty nosy be ty tena milaitsika rangaha ny angaran'Andriamanitra manja milay tsara sensisa tena kokolo tonton raesta de ataony kokoa zany atao mpamaranana satria tsy atonona maromaro ianareo zany nangataka kokoa hoe mba tonona eo zay ny avany Toliara Tomasina Ambositra Mahajanga Sambava Fianaratsoa ny ao Andilana ao Aparafaravolo zay miondana Miara Manonja dia tolorana kokoa daholo zany ianareo rehetra ny any ivelany any koraka ny teneniny i faniry teo dia tolorana an'izay fiarabana izay ny fandarana Miara Manonja no farany eo fa fiainantsika mianakavy mitohy atrany ny aina mateza tokolasy tompovavy ary dia ho samy tahin'Andriamanitra atrany isika mianakavy veloma tompoko